Ampifaliana trano ry mpanaraka tsy tapaka ajaina raha lasana baby soky zandry ano hidiranay sy hamanginay ny tokantranonareo tsiraray avy indray amin'ity fotoana mahafinaritra izay eo ambany fitarita ny fanahy masiny ity. Tononona amintsika tsiraray avy ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Miarahaba ihany koa ny ranabavy Fanjariana Chantal izay iarahan'olo tamiko ny fandaharana androany ity. Tsy adino ihany koa ny miarahaba ny vahintsika izay mahafatra-po dia tsy izy zany fa Pasteur Mareo Razafimanjato sy rahalahy Hery Manampy Razaka Manarina. Ary indrindra tsy adino ihany koa ny miarahaba ny teknisiana izay mandrindra sy manatotosa ny fampitana amin'ny vatana sy ny lafin'ny teknika rehetra amin'izao fandaharana izao na dia tsy hitatsika amin'ny vatana eto ary izy dia mikonikonina ao ambadika ao kosa manatanteraka an'izao fandaharana izao ka dia tononona amintsika tsiraray avy ny fahasoavan'ny Tompo mirohan'ny anomboantsika ny fandaharana dia mangataka ny Pasteur Mareo Razafimanjato tondram-bavaka indray izao fotoana izao mba ny fanahy masina ny no hitaridarana antsika amin'ity andro mahafinaritra ity. Minary voaloha teny dia mivavaka aloha na rivantsika voa satria Andriamanitra no nandehantsika tombon'andro maso mahiratra sofina mandrea ny fandarana izay ataontsika eto ambany fitarian'ny fanahy masina. Saotranao izay Andriamanitra fa izao rehetra no tanteraka dia avy aminao ary raha tsy ianao Jehovah manao ny trano dia miasa foana mpanao azy ka dia mangataka anao izay mba hanafika anay amin'ny fotoana izao fa eto ianao naiza ny ambony manera tany dia eto ianao dia aoka iseho ny voninahitra Andriamanitra izay rehetra fandarana atao eto na ny fanontaniana na ny valina na ny zava-miseho rehetra hitany maso sy reny sy ny sofina dia avy aminao avokoa izany ary tondra fampianaranao anay ianao satria no mpampianatra tsara indrindra ka dia apetraka fiainao ambany fitarianao fanahy masinao izao programa izao avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Faharoa dia miarabantsika rehetra kopakopa-tana no andraitra izay mpanaraka ny AKP télévision manerana ny tany ary menan'Andriamanitra moa voninahitra ny ahafahantsika manaraka ity fandarantia isaky ny asabotsy hariva ary afaka jerevana ihany koa moa izany mazava azy ao amin'ny page ny Facebook sy indrindra fa averika ny tompony ndraikitra moa ny fanazavana tiatsy an'izay ngambany raha lafaly ary jafy sady miarabantsika rehetra. Mankasitraka Pasteur araka izany tenin'ny mpanompon'Andriamanitra izany dia izao fotoana izao moa dia arahantsika amin'ny vatana atao anatin'ny Zoom fa afaka arahantsika ihany koa ao anatin'ny serasera ny Facebook ny radio AKP indrindra koa any amin'ny YouTube zany dia anasanantsika rehetrarehetra ihany koa moa ary anetahanantsika rehetrarehetra ho anao izay mangetaheta te hiditra tsehatra te handray anjara amin'izao fandaharana izao satria malalaka ny sehatra dia azonao atao no mifandray ao anatin'izay tranokala-ny radio AKP izay zany mba hahafahanao mifampiresaka amin'ny tompon'andraikitra alohan'ny andraisanao anjara. Izay ngamba no fanazavana kely alohan'ny anomboantsika ny fandaharantsika androany dia fandaharana izay iompana manokana moa amin'ny zavatra misy sy ny zavatra miseho eran-tany amin'izao fotoana izao izay hitantsika fa maro tokoa ny zavatra miseho eran-tany ary manamarika an'izao vanim-potoana farany izao izay iainantsika izao ary amin'ny ankapobeny dia tena hoe zavatra ratsy, zavatra mampalahelo ary ny tenin'Andriamanitra moa dia milaza mihitsy any voasoratra any fa hoe ratsy izao fiainana izao. Raha malala ihany koa nefa ny ezaka ataon'ny kristianina sy ireo mpanompon'Andriamanitra marobe manatanteraka ny afatra izay nameny Tompo ho an'ny kristianina dia nitoro ny filazantsara, ampahafantatra izany filazantsara ny fahatsaran'i Jesosy izany ka
anjaratsika tsiraray avy no mijery mandinika hoe inona ny vokatra zany mety misy ny mametra-panontaniana hoe efa tena miezaka tokoa ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fitoroana ny filazantsara fa maninona ary voame zava-dratsy mibahatoerana erak'izao tontolo izao dia mety mametra-panontaniana tsika hoe finona no antony mety mahatonga izany dia izay moa no nametrahana ny loha hevitra androany manambara hoe matahora an'Andriamanitra ho ady aditsika izany ho amarintsika izany fa milohan'ny irosotsika amin'ny fanadihadiana sy ny resadresaka dia ndao aloha hanaraka n'ity horonan-tsary ity tsika dia avy eo amin'ny toy ny fandaharantsika. Zao nataony aminay aty zao lahy. Ireo. Azo fotoana tsika dia manaraka vokatsary video izay nalaina tany Filiara sarin'ireo dahalo. Ile magnafara. Sarin'ireo dahalo angalatr'omby miaraka amin'ny moara sy ny sidy. Izay mahita ny télévision ankapimo zany dia mahita tsara izany. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. L'heure de se lever pour l'évangélisation. Nous sommes dans la fin des temps. Observez un peu ce véhicule qui est stationné sur le parking d'un centre commercial et qui est à la recherche de fidèles, des adeptes pour le diable. Un homme est étonné de ce véhicule, alors prendra son téléphone et commencera à filmer cet homme et à lui poser quelques questions. Comme vous pouvez le voir sur le véhicule, il est écrit clairement Église de Satan avec une croix inversée. Il est écrit à l'arrière Antéchrist, Église de Satan, etc., etc. Et qu'il est véritablement en train de recruter, de chercher des adeptes de Satan avec un corbeau au-dessus de la toiture. Mais bien aimés dans le Seigneur, les gens qui travaillent pour le diable n'ont plus peur. Ils se lèvent en plein jour pour recruter des gens. Cela est une sonnette d'alarme pour chaque chrétien. Levez-vous, n'ayez pas honte d'annoncer l'évangile. Parlez aux gens de l'évangile. Voici ces gens qui sortent en plein jour et qui sont en train de recruter des gens à la gloire de Satan pour remplir leur église de Satan. Chrétiens, chrétiennes, levez-vous, annoncez la parole. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Nous sommes dans la fin des temps et cette image, cette vidéo est en train de nous témoigner dans quelle ère nous sommes présentement. Que chaque chrétien se lève pour parler, pour annoncer le retour du Seigneur et pour gagner les âmes. Partagez cette vidéo au maximum, que Dieu vous bénisse. La famille, avant de commencer, j'aimerais d'abord dire deux mots. On ne se fout pas de Dieu et on ne se moque pas de Dieu. Regardez la vidéo, s'il vous plaît. Regardez la vidéo. C'est ça qu'on appelle le carnaval Rio qui se passe au Brésil chaque année. Mais cette année-là, ils ont débordé tellement que Dieu n'est pas content. Regardez des statues, regardez ce qui se passe. Ce carnaval est de Dieu à l'adoration, à la louange et à la, à l'élévation des démons et des diables. Regardez. Regardez comment ça se passe, la famille. En fait, c'est une façon de se moquer de Dieu. C'est une façon de dire à Dieu que toi là, tu es petit. Donc vous voyez la famille. Regardez très bien. Regardez des statues sataniques, purement sataniques, pour élever des démons et des diables. Mais Dieu ne dort pas. Oh. Dieu ne dort pas. Des personnes qui disent que Dieu n'existe pas là, détrompez-vous. Dieu, il y a certaines choses. Tu fais bras, il fait bras. Après cette démonstration, tout là, le même jour, il y a une tempête
très forte au Brésil. L'inondation, on n'en parle pas. Il y a eu des morts et des blessés le même jour. C'est que Dieu même, ce même jour, il les a prouvés qu'il existe. La famille. Regardez les inondations, regardez comment l'eau coule, regardez. Dieu, là, vous voyez, Dieu, on ne blague pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se fout pas de Dieu. Santonany any reny amin'ny zavatra mitranga maneran-tany atodika avy hatrany amin'ny nareo mirahalahy hery manampy Razaka Manarina angamba mena fitehana voalohany fijerinareo amin'ireny zavatra horonan-tsary na rahantsika ireny. Menanao fitehana rahalahy hery manampy. Ya dia misaotra anao rahalahy nanome ny fitenenana ary miaraba ny tsika rehetra zany lasana bavy ray aman-dreny zoky zandry manasika eto ary tena hoe fitiavana mihitsy no ahafahantsika miresaka eto mitafa ary izy ity moa tafatafa sy resadresaka ary dia izay no mba ahafahako ihany koa asahiako manome ny hevitro ihany koa satria fifanankarozakevitra moa no dikan'izany dia izaho zany rehefa nijery an'ilay horonan-tsary teo dia nahatsiaro mihitsy hoe tena efa tena mitsimbadika mihitsy ny zao tontolo zao mitsimbadika tsy tena hoe amin'ny teny vazaha moa dia le monde à l'envers zany moa le monde à l'envers dia le anarana hoe le monde zany rehefa ataoko à l'envers dia lasa hoe démon le izy zany hoe eo ambanin'ny zogan'ny satana mihitsy zany ny fiainan'ny zanak'olombelona ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao eran-tany satria raha reny zao tsika nijery an'le dahaly teo dia efa tsy miafina intsony fa mirehare miseho tena hoe miseho tena mirehare tsy misy fisitriana intsony fa tena mampiseho hoe izy no tena izy dia nahita koa tsika teo le rangahy le hoe église de Satan teo dia tena efa mirehare mihitsy izy tsy taitra mihitsy aseho any tena misehoseho mihitsy izy za moa dia nahita an'le goaika eo ambonin'le tomobile dia misy goaika ray misy goaika ao aoriana misy dikany ireny ny fieritreretako azy voalohany aloha le azo fijaliana mivadika dia efa te anambara zavatra izy zany manohatra ny Kristy dia aveo koa le goaika amiko zany dia ohatra ny atsiarovako fotsiny tamin'ny andron'ny Noa zany ilay nisy goaika nalefany dia nisy vomailala koa nalefany aveo dia le vomailala miverina foana dia le goaika nandeha dia tsy niverina le goaika manambara fa lasa izy dia izy mihinana faty zany hoe manambara zany fa nisy faty be da be manodidinao zany hoe ny goaika zany atao hoe raisika hoe manararopaty zay ngefa tiako lazaina azy zany hoe manararoatra n'le faty dia mihinana zany hoe mampiseho sahady zany fa manararoatra ny fahafatesana ara-panahy misy eto amin'izao fiarahamonina zao ity atao hoe fikambanany ity misy an'le rangahy mampiseho azy hoe izy zany dia fiombonan'ireo mpanaradian'ny satana dia manararoatra mihitsy ny fahalemena sy ny fahamaizinana ary dia izy mihitsy no tena hoe mihinana ny olona ho fatina mialaina vao may aza ho ataony ho faty mihitsy ary mitanjony dia hahafaty ara-panahin'ny olona mihitsy zany eto koa dia nijery an'le teo amin'ilay horonan-tsary mikasika ny Brésil teo dia nahavariana mihitsy fa dia tena mirehare tena miakatra lanjaina tena aseho mihitsy tena mihevitra azy ho tena zavatra mihitsy ary zareo ary tena tsy matahotra intsony maninona azy eo mipetraka amin'ny fanontaniana fa maninona aza mahatateraka an'ireny fahasahiana sy firehariana ireny za zany mbola mieritreritra foana hoe ny kristianina tsy ampy ny fandraisantsika andraikitra ary teo moa le horonan-tsary tamin'le miteny frantsay moa izy teo tena miantso mihitsy kristianina mifoaza afafazo ny voa tena hoe mitohy ny filazantsara satria ny zavatra misy ankehitriny za zany mahita mihitsy hoe matoritory ny kristianina marina fa manezaka ny tompon'andraikitra manezaka ny mpitandrina sy ny mpitondra fivavahana manezaka misy manezaka fa misy koa manezaka mamily ny vahoaka ihany koa satria efa tsy hitatsika intsony le fampanarana tsisy kilema
fa mahita zavatra be da be tsika ohatra hoe ao amin'ny fiangonana anankiray ohatra de fa ohatra ny voninahitra satana koa na sandratra tsakajanona mpiseho foana ny fihetsiketsehana manala démonie de aseseo ny zany atao hoe démonie mihetsiketsika zany zany ve tsy manindraindra ny voninahitry ny satana ve zany zao de tsy mifakaiza amin'ny zavatra fa na teo hoe fanindraindrana ny voninahitry satana hitatsika teo fa ohatrany mety le izy le olona am-piangonana ohatrany le erin'le satana indray no hitany fa tsy ny voninahitry Jehova ny voninahitry'Andriamanitra ny tokony sandratra ao amin'ny fiangonana za tsy menatra mihitsy ary tsy matahotra ny lazan'izany satria zavatra misy ary mampatory ny olona zany satria ny zavatra ho hitany sy mahasarika anazy dia zavatra hafa tokony tsy le fampianarana tsisy kilema ao sasany indray dia ao amin'ny fiaraha-mivavaka dia resaka fiderana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany za tsy manda fa tsara ny fiderana mihirahira fa lasa ohatra misy fandizana lasa ohatrany hoe ambiansa ny zavatra misy ao amin'ny fiangonana fa nefa ny zavatra tokony mibetsaka oka hitoetra betsaka aminareo ny tenin'ny Kristy marina fa misy tenin'ny Kristy tokony iseho amin'ny tira fa be da be ny zavatra tokony iainana ao anatin'izany fomba fivavahana marobe ao ny fivadikanina ao ny atao hoe fiderana ao ny fanompona maro isan-karazany tokony ho hita ao daholo zany rehefa miara-mivavaka ny olona fa tsy ny apahany fotsiny asandrasandratra ny sasany indray de hoe aseho indray hoe rehefa atonareo dia mitombo ny arenanareo mandeha ho azy rehefa mivavaka miaraka atsika de ho tahina daholo ny fidiram-bolanareo lasa mimanankarena ianareo manam-bola zany nytorin'ny sasany zay ny ataoko hoe misy mamily ihany koa satria ny tanjony dia tanjona hafa ngamba ampitombo ny isan'ny mpanaradia ao anatin'ny fiangonana na ampitombo be da be isa ao amin'ny mpiaraka aminy miray hevitra aminy isariana olona clientalisme moa fitenenana kanefa ny zavatra afatry Kristy de tsotra fotsiny mitory ny filazantsara mivavaha aizany tsaratra zay ny zavatra tokony hita eto zany mipetraka hoe tena matahotra an'Andriamanitra tokoa ve ny kristianina ankehitriny eto koa le fatahorana mila avahana tsara satria ny fatahorana amin'ny teny gasy de matahotra fa raha amin'ny teny vazazy de misy mizara roa le matahotra hoe peur de ndray crainte ny peur dia matahotra amin'ny sao de misy zavatra anjoana azy ny tenany zany hoe tahotra ao anatin'ny fitiavatena le izy matahotra sao misy zavatra manjoa ny tena zay ny atao hoe peur ka matahotra olona ianao de hoe peur zany de matahotra sao matin'le olona na hiaran-doza ataon'le olona zay ny atao hoe peur fa ny tahotra de davin'Andriamanitra tsy zay mihitsy fa ny tahotra de davin'Andriamanitra raha mijeritsika ato amin'ilay Malakitoko voalohany 5:1 dia crainte ny tedaviny zany crainte zany tsy hoe matahotra ny avoanao fa matahotra ny apalahelo an'ilay tomponao zany hoe noho ny fitiavanao ilay tomponao de matahotra ianao hoe sao alahelo izy fa ny fahasambaranao de fifaliana mandrakariva ho azy ny tedavinao de sao de tsy nahazo amin'ny fifaliana izy sao de malahelo izy zay le atao hoe tahotra ka eto izy raha miteny hoe raha eto ny ten'Andriamanitra miteny am'le kasika eto amin'ny Malakitoko voalohany 5:1 de hoe raha ray aho aiza ny tahotra zany hoe aiza zany lay fifandraisana le fanajana raha tompo aiza ny fanajana le fanajana tsy resaka tahotra na tahotra hoe isy loza fa tahotra kosa hoe so manapaka ny fifankatiavana so mampalahelo anazy zay ny tahotra ka raha eto tsika miteny an'le hoe aiza raha lohatenin'ny fandaratsika mata hoe matahoran'Andriamanitra aiza le fanajantsika n'Andriamanitra aiza le fankatoavana ataotsika no ve mpiainy fotsiny sika sa mpiaino sady mpakatoa ary mahatateraka ilay didina petrany hoe tiavan'i Jehova Andriamanitra ao fonao rehetra sy amin'ny herinao rehetra ny fananao rehetra sy tiavany namanao tahaka ny tenanao de hitarika atsika hoe alohan'ny anoizan'ny namako de hoe aiza re tompoko le kristianina mandala n'ilay voasoratra ao amin'ny Galatiana 5:2 sy 7 ny vokatry ny fanahy misy ve atsahatra teo hoe satria resagesaka izy tika tsy tokony hitana ela fa de asa raha misy mety anampy an'izay ngamba na misy manohatra an'izay raha tsy maninona satria afaka atao mihitsy ny atao hoe ady hevitra sy resadresaka fa tsisy mahadiso an'izany makasitraka anao raha la hery manampy raha zaka manarina am'izay fanazavana nentinao zay anapiko kely an'izay misy tenin'Andriamanitra kely anapiko kely an'izay efa voalazanao zay mialohan'ny amezako ny fitenena any paster Mario Razafy Manjato fenao koa paster raha mampiandro ondry ianao de mahita tsara ny
zavatra mitranga ao anatin'ny fiangonana ao amin'ny Filipianina toko 2:12 ary amin'ny tapany farany ary dia miteny misy ny tenin'Andriamanitra manao hoe miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra ahatanteraka ny famonjena anareo. Averiko aminao fitena pastera ny fijerinao an'ireny horonan-tsary izay miseho eran-tany reny dia ahoana no hevitrao mikasika an'izay tenin'Andriamanitra izay. Menanao avy hatrany amin'ny fitenenana. Ya, makasitraka na amin'ny fitenenana raha frantako zafy miasa mitahotra sy ovitra ozy ny tenin'Andriamanitra teo ary lohatenitsika moa zany dia matahorana Jehovah. Dia ny kristianina mihitsy zany moa zany tena ambara amin'izany satria Andriamanitra tsy resaka amin'izany amin'ny gentilisana ny olona tsy matahotra azy. Fa ny tenin'Andriamanitra atahotra azy tsika kristianina zanany. Zany hoe tsika kristianina izay efa nanaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amazanak'Andriamanitra azy. Rotra ka manaiky azy zany tsika tandrona ny didiny. Izay ny fitiavana hoe raha tiany areo sy ny tompo dia tandrona ny didiny. Ka ny didin'Andriamanitra dia tokana ihany raha ohatra ka akambana didy sy lalàna sy ny fitsipika rehetra dia izao fitiavana anao tahaka ny tenanao. Ka raha reny ten'Andriamanitra raitsika rehetrarehetra dia miasa mitahotra sy ovitra ozy zany le crainte ny resahana eto. Tahotra sy ovitra zany hoe tokony mangovotra mihitsy ianao malona zava-misy reny hoe aitsika kristianina inona tokony ataontsika malona zay jerim-potsiny ve reny zahatra eny hoe reny-dahalo mandihindihy ary tena mirongatra mihitsy izy amin'izao taon'izao. Mirongatra izy satria hatramin'ny zazakely mbola 12 taona, misy 12 taona, 13 taona tena ao anatin'ny heriny sy ny tanjany daholo reo miaraka amin'ny moara sy ny sikidy manao ody gasy, ody basy, ody maso be tsy mahita reny moa mahatonga reo mangalatra voamaso sisa. Ka ny ten'Andriamanitra moa maliko azy ny dia tsotra ho Galatiana 5:1. Galatiana 5:1 manomboka amin'ny 7 izao raha zao ten'Andriamanitra hoe vakiko ny anaran'i Jesosy. Galatiana 5:1 7 sy ny manaraka hoe aza mety ho fitahana ianareo. Andriamanitra tsy azo vazovaziana fa zay afafin'ny olona no tsinjany. Fa zay mamafy ho an'ny nofony dia jinja fahasombana avy amin'ny nofo. Ary zay mamafy ho an'ny fanahy dia jinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Eo zany tonga dia manam-profesazy fa ny fanahin'Andriamanitra izay tsy iza fa Andriamanitra ihany dia manome antoka, manome assurance ny fiainana mandrakizay. Ka zay hoe aza Andriamanitra tsy azo vazovaziana. Matahorana Andriamanitra fa ny valy ny asanao eny mijinjainao rehefa avy eo. Raha mamafy asa ho an'ny nofo ianao, filany nofo, ny rendrarendra ny nofo, reny-karina valina, fitiavam-bola zay misy fiangonana ary mahavita manao an'le évangile de prospérité araka rehefa voalazan-drahalahy iry manampy teo le hoe tongafa ty aminay fa ty mahazo 4 raha misy fitahina mandova vola rakitra vokatra sisa antokatokafana an'le olona dia roboka tokoa le olona dia ao manao démonstration sacrage nanome voninahitra ny defaly fa aiza ilay maha-kristianina tsika zay hoe miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra dia io izy mazava tsara aza Andriamanitra ozy tsy azo vazovaziana. Ary eo ka tsy fitaka ianareo fa zay afafin'ny olona no tsinjay. Mamafy tsara ianao zany ny soabola malagasy milaza hoe zay mamafy rivotra ozy dia jinja tadio. Zany hoe arakaraka ny zavatra afafinao ihany zany no jinjainao rehefa avy eo. Ndray ohatra anankiray tany Mananjary zao nisan'le cyclone tsy le tamin'ny Tito ty fa le tamin'ny herintaona le hoe Basiray. Dia tena nandripaka ny Mananjary saika fa 7 isan-jaton'ny tanàna potika daholo rava. Inona ny antony? Satria mbola nisy fomba razana tao le hoe fankilazana isaky ny 7 taona le sambatra. Tonga daholo ny fomba isan-karazany miditra trano be ny ampanjaka sisa mbola tsy nerina koa ny taona dia fafan'Andriamanitra takan'izany zavatra niseho tamin'ny Brésil araka ny efa narahantsika maso teo mandeha ny karina valina sy fanamezana voninahitra ny devoly sy ny tena fanaovana blasphème na hoe faniratsirana ny fivavahana kristianina dia tonga dia iny andro triny eny tonga dia efa mamaly Andriamanitra
tonga tondra-drantso ny fandripan'Andriamanitra, ampisehoan'Andriamanitra ny hery sy ny fahatezerany ny olombelona. Ka eto zany dia tia ampitandra antsika kristianina hoe miasa mitandra siovotra vitsika, tena mamonoko an'Andriamanitra velona vitsika tahaka ny fanompony reny any Satana velona. Reny dia manaprofo fa Satana velona mihitsy ny maniraka an'izy ireny hanao an'ireny zany ireny, ary profo zany ilay rangahy nitondra tomobila tao manao recrutement ao amin'ny eglizy satanika tady adepta. Ary za mihitsy fa ho viravray ny vola koa reny na tabatabazina amin'ny zavatra ny tany, dia izay ilay zavatra nofo araka nambarana 9:9 Galatiana 5:9-5 toy ny tenen'Andriamanitra hoe fa zay mamafy ho an'ny nofony dia ijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Zany hoe le famafazana ho an'ny nofony zany rendrarendra, fisehosehoana, fieboeboana, mitady voninahitra, mitady vola, mitady harena amin'ny zavatra tsy marina zany mazava azy, satria ny devoly dia mpandaika sady raha ny lainga dia hoe tandremo sao dia voafitaka ianareo sy ny tenen'Andriamanitra. Fa ho an'izay mamafy ho an'ny fanahy kosa dia ijinja fiainana mandrakizay. Eo zany le tokony hiazaka zantsika kristiana hoe andaotsika amafy, ataotsika hivoaka ny fiangonana dia hitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra, satria zay mibaiko hoe mandehanana zao tontolo zao ianareo dia mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Fa raha tsika mijanona am-piangonana fotsy dia sy tafiditra anaty fiangonana ny voatory, sy tafiditra anatin'ny fiangonana ivavahantsika ihany ny voatory, ary ny fiangonana koa dia samy manana ny azy ary samy tsisy te jarazara letrakefa, fa satria samy manana ny fombafomba fivavahany sy ny fitafiny sy ny fiteny sy ny zavatra rehetra. Ka raha vao fanohitra ary mifanena amin'ny fampianarana tsisy kilema tahaka n'izao voizintsika zao dia tsy ho zakan'ny olona mihitsy zany. Ka eo le miasa mitahotra siovotra fa Andriamanitra tsy azo vazovaziana fa matahorana Andriamanitra. Zay ngamba ny azoko ambara aloha eto ampidirana meko ny afatra hoe fitenenana mino fa ranabavy Santala koa manakambara mikasika an'izay a, dia misokatra antsika rehetra moa zany ny tizy ndresadresaka ifanakalozana averiko n'Andrialafaly Rakototsafy ary ny fitenenana. Makasitraka hatrany Paster Mario amin'izay fanazavana nentinao izay ihany koa. Mino aho fa mandray sady tsika ampijery any tokantrano any dia manakambara tokoa ngambany ianao ranabavy Santala izay mpiara-manolotra moa no anisany ihany koa hitondra teny aneo hevitra ihany koa mikasika ny zavatra izay hodiniantsika eto. Ka dia omeko anao avy hatrany fitenenana raha misy fanontaniana tianao apetraka koa dia aza misalasala, fa zany no antom-pisiany izao fandaharana izao. Menanao avy hatrany ranabavy Santala ny fitenenana. Ia, misaotra ny fanadafaly na hoe ny fitenenana miaraka-tsika rehetra hatrany izay mpanaraka tapaka ny fandaharana eto amin'ny televiziona Agape maneran-tany, miarahaba ihany koa ny Paster Mario Razafimanjato sy Ranadahery Razakamanarina. Dia araka ny zavatra efa nambaranareo teo moa zany mikasika ny amin'ny vidéo izay efa nalefantsika teo, fa tsisy vina amintsika ny vidéo izay efa nalefa teo iny zavatra miseho tany Madagasikara taty avelany, ary presque hoe manera amin'izao tontolo izao mihitsy ara no misy ny zavatra miseho zany. Dia mipetraka ny fanontaniana zany hoe aiza ho aiza ara ny aiza ho aiza ny andraikitra tokony ho raisitsika kristianina zany manoloana an'ireny, raha ohatra hoe ny olona izay mankalaza ny devoly tena efa masahy manindrahindra mihitsy ny devoly zany, tena hoe tsy menatra tsony izy fa tena manindrahindra izy. Dia aiza ho aiza zany tsika kristianina amin'izay hoe tsika ve araka ny fijerinareo anazy hoe tsika ve ny matahotra hanambarany amin'ny Jesosy, sa hoe inona ny zavatra tsy ampy amintsika, inona ny tsy ampy expérience ve tsika, sa hoe tsy ampy fahalalana an'Andriamanitra, sa tsy fantatra hoe ahoana ny fahazahoanareo an'izany, satria ny devoly tena masahy izy hoe manindrahindra n'izay devoly dia tsika kristiana nefa ohatrany hoe mipiripirina, ohatrany hoe tsy mety hoe matahotra tsika ohatra hanambarany amin'ny Jesosy. Dia aiza ho aiza zany ny fahefana izay nomen'Andriamanitra antsika hoe hanitsakitsaka ny maimboka sy ny mena rana, inona ny zavatra mety hoe azonareo ambara anatin'izay hoe menjesosy antsika ny fahefana marina hoe hanao an'izao hitory ampianatra an'izao tontolo izao, hitory filazantsara amin'izao tontolo izao. Nefa raha mijery fotsiny izao tsika ny any amin'ny
faritry ny any tany Brezila teo ohatrany hoe tsisy kristianina ve zany any Brezila dia mahasamanao ohatr'ireny ny any. Fa hitantsika efa tena efa fanaovana tsinontsinona an'Andriamanitra raha ohatrany efa tena manao an'Andriamanitra tsy misy ohatrany hoe tena maka fanahin'Andriamanitra hoe raha tena misy marina ianao dia asehoany ny herinao. Dia hitantsika moa ny zavatra niseho ireny taoriana kelin'ny karnaval zay koa. Dia hitantsika ny zavatra niseho hoe tena namaly Andriamanitra tao anatin'izay ary hitantsika hoe nisy torohitany nisy mitondra drano ary izay tondra drano izay dia hitantsika hoe tonga hatramin'ny nahafatesana ain'olona maro ary simba tao anatin'indray mpimaso ny zavatra rehetrarehetra. Hitantsika ireny tendrombohitra be tonga dia niotsaka atezeran'Andriamanitra ve ireny raha fijerintsika anazy sa hoe satria ny voalaza aty amin'ny salama aty dia hoe Andriamanitra miondrika mijery ny aty ambonin'ny tany. Dia ny olona zany ohatrany hoe manao anazy tsy misy araka hitantsika tao amin'ny Malakiaky hoe rahay ary aiza zatra raha tompo aiza izay ataka raha ray dia aiza zany dia fanajana ohatrany hoe tsy ampy fanajana an'Andriamanitra ve ny olona. Isika kristianina moa zany satria nanazava zao irana vahery teo mikasika ny amin'ilay hoe ny tahotra sy ny amin'ny teny français moa izy mazava tsara hoe peur dia ny crainte. Dia ny olona raha ve zany raha mijerentsika anazy hoe mirona makany amin'ilay tahotra ny amin'ny tena hoe sauder sa hoe mirona makany amin'ilay crainte hoe matahotra an'Andriamanitra. Ny amin'ny matahotra an'Andriamanitra fototra zany dia ao anatin'izay tahotra an'Andriamanitra hoe betsaka ny zavatra vita ao anatin'izay hoe rehefa manomboka matahotra an'Andriamanitra ny olona anankiray dia hitantsika hoe misy petrapetraka tsara ary tena misy fanajana an'Andriamanitra. Dia amintsika ve zany raha mijerentsika an'izay dia hoe manaja an'Andriamanitra ve ny olona sa matahotra olona sa hoe peur izany hoe misy tahotra any anatiny noho ny hafa sa hoe inona ny zavatra tena fandraisantsika zany ireo zavatra niseho ireo zany raha sokafako antsika ny fitenenana ho antsika izay manan-kambara amin'izay somary ohatrany hoe fanazavana moa zany tsy dia misy fanontaniana loatra fa raha mijerentsika anazy zany aiza ho aiza tsika kristianina manoloana n'ireny zavatra nisy tany Brezila ireny aty avelany any Madagasikara mirongatra daholo ny asan'ny maizina rehetrarehetra zany dia aiza ho aiza zany tsika ilay fahazavana izay napetraka Jesosy hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Dia sokafako antsika angamba ny fitenenana raha misy manan-kambara na manan-kavaly na manan-kavaly ihany koa anatin'izay raha iray manampy angamba mihina fa tonga dia fanampy efa liana te hamaly fa tsara be le fipetraky le fanontaniana ary ao anatin'ny tena tokony azavaina mihitsy mikasika an'izay. Voalohany indrindra aloha dia apetraka satria ndraisa hatrany any amin'ny farany no avaliako voalohany dia miverina any amin'ilay voalohany amin'ilay resaka teo ary mino fa le fanontaniana napetraky ranambavy Chantal dia iraisan'ny mpiaino rehetrarehetra iraisan'ny mpijery rehetrarehetra manatrika zao ary tena mila horesahana mihitsy satria ndresaka teo hoe peur sy crainte dia hoe mila crainte le fatahorana zany crainte amin'Andriamanitra dia ndresaka fa tsy peur fa ny peur matetika dia misy eo amin'ny olona mpanaradia ny Andriamanitra tsy izy na ny olona mpanaradia amin'ny Satana. Izany hoe any misy azy matahotra izy ny anaovany an'ilay izy dia matahotra izy so misy fahavoazana aminy. Fa ny olona kristianina mpanaradia an'i Jesosy dia tsy matahotra mihitsy izay avoa azy fa kosa matahotra ny tsy amme fifaliana ny tompony, matahotra ny amme alahelo ny tompony. Eto angamba raha miresaka tsika hoe ilay zavatra niseho tao Brezila dia fahitako azy dia tsy hoe mijanona fotsiny amin'ilay hoe fandravana n'ilay telopolony bala angamba ny ilazako azy fa tena mipetraka mihitsy mampiseho hoe misy eto fa iza matahotra nareo riondro vitsy. Zay ngamba ny afatra ao anatin'izay le loza niseho. Izany hoe mampiseho Andriamanitra fa ao izy ary lehibe izy ary izy lay teo izy no maneho zavatra satria tamin'ny andron'ny Eli nisy an'le bala sy ny Jehova dia hoe alefaso ary ny fanatitra dia hodorana dia ataovy izay ampirehitra azy. Matory angamba ny Andriamanitra reo izy ozy Eli, matory angamba i bala ozy izy Eli, mbola variana izy angamba tsy nandrehatra nefa dia aveo rehefa nomena ny Eli indray izy dia narehatra dia nirehatra avy any an-danitra le afo tonga avy any an-danitra le afo izany hoe naseho fa misy Andriamanitra. Eto zany dia fihetsikehtsehana be da be natao tao Brezila
noentin'ny olona fa Andriamanitra tsy izy io fa Jehova Andriamanitra am' Jesosy ny tonga na maneho hoe eto aho naseho an'izany a tao aorianan'iny a fa tsy zakako tsy hitrako zao a fa asehoko anareo hoe riondro vitsy eto a fa aza matahotra nareo a matahotra n'izao atao ny fietsiketsehana zao a fa matahorana ahako ary eto dia te sarika hoe marina mihitsy ny teny ranabavy teo hoe isika mifanasy ny tany ka raha ny sira indray matsatsy de iza ny ahasira azy ary isika mifahazavany zao tontolo zao ary raha isika indray no misy ny aizina dia iza nitondra ny azavana ka eo le kristianina zany a hitatsika mihitsy fa ny kristianina misy andraikitra misy valiny misy responsabilité ngamba zay ny tenen'le izy satria iny moa naveriko matetetika le hoe miantso ny tompo miantso ny kristianina ny valiny dia mila réponse ary miteny frantsay tranay de manao hoe response ary zay natonga an'le hoe responsable tompon'andraikitra ny kristianina tsirairay avy tompon'andraikitra amin'inona no amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra ny fanambarana azy tsy eo amin'ny teny fotsiny fa eo amin'ny fomba fiainanao tokony ho hitantaratra eo amin'ny manodidina anao zany atao hoe eo amin'ny vokatry ny fanahy zany ny vokatry ny nahy de tokony hita eo aminao zany atao hoe fitiavana tokony hita eo aminao zany atao hoe fifaliana fa tsy mijomoka koa ny kristianina isaky ny zavatra miseho de izy indray mijomoka matahotra tadio nefa fa ny anjely raha mipotra tamin'ny anjely Gabriel raha mipotra tamin'ireo le mpiandro iny de hoe aza matahotra le peur ny ataony izy asiana peur eo aminareo aza matahotra manao an'izay foana izy aza matahotra fa izy tsy mifampiisy miteny kosa hoe matahora ny Jehova zany hoe tsy mifanohatra reo ndray aza matahotra aza misy peur fa matahora ny Jehova misy crainte ny Jehova de izay foana hoe aiza raha le vokatry ny fanahy fifaliana fiadanana fahapo zany fahapo zany de ohatrany hoe maharitra zany ny fo tsy mora taitra tsy mora tezitra firifiry amin'ny kristianina moa tsy mora tezitra firifiry amin'ny kristianina tsy hitanao zany hoe mipoka izy matahotra nitany olona fotsiny izy fa mora mipoka kely izy voataitra izy de vovodona ny fony de mipoka izy de asa zay ataony eo na be kizitina be izy da mariny misy be da be ny kristianina manao an'izany de aiza daholo ary zany le fiainanao mitompo de eto koa tsika ny zavatra mahavariana rehefa mitory ny filazantsara dia miteritra amin'ny tenany de miteritra amin'ny fahaizany de nanao teolojia izy de nanao an'izao izy de nahazo formation an'izao izy de tonga de manao tsenjery rehefa zao de zao ny avaliko rehefa zao de zao ny avaliko de zao za manam-pahaizana fantatro daholo ny tenin'Andriamanitra aiky tsenjery ny baiboly tsy zay ny tediavin'Andriamanitra ny tediavin'Andriamanitra de ny fiteny fanahin'Andriamanitra ianao de izy no mitarika ianao ianao de asolo vava fotsiny vava ianao fa izy no miteny ao anatinao zay ny tena tediavin'Andriamanitra ka raha ohatra ianao andeha hitory ny filazantsara tsy tokony hetehitra amin'ny teninao fa tokony mivavaka ianao firy amin'ny kristianina mangataka vavaka hoe feno fanahinao atompo fa tsy hitako zay lazainy feno fanahinao fa ato ampiasana ty olo ty manimbazimba ny anaranao fa feno fanahinao mba tsy atahotra azy ary feno fanahinao mba atahotra anao feno fanahinao mba ianao ny teny amboary ny circonstance rehetrarehetra ahafahako miteny ary zay teneko tsy alehan'ny saiko fa tarihan'ny sainao de firifiry amin'ny kristianina no manao an'izay firifiry amin'ny kristianina no rehefa mitory ny filazantsara dia miandry aloha fa tsy maika fa zay miandry an'i Jehova ozy izy de hitombo hery kosa elatra no ekarany misy dikany daholo anie zany hoe ny kristianina zany tena kristianina zany de tokony hiankina be da be kokoa amin'ny herin'Andriamanitra i Davida ane matoa nandresany Goliata tsy ny heriny mihitsy Davida ane olona zatovo kely vato ve ny eny tanany de tsy mpitady ve ny eny tanany de ozy ianao zany ve de atohatra ny sabatra sy ny abeany Goliata sy ny armurany rehetrarehetra fa rehefa ozy izy hoe ianao avy amiko amin'ny fedina maro isan-karazany fa za kosa ho avy aminao ny anaran'i Jehova Andriamanitra zany hoe Jehova Andriamanitra no mitondra azy ny herin'Andriamanitra no entiny ka raha firifiry amin'Andriamanitra hoe metehitra amin'ny herin'Andriamanitra fa tsy mijery zay hita fa mijery ilay tsy hita nefa mahery dia Andriamanitra tompontsika ao amin'ny Kristy izay le responsabilité izay le andraikitra tokony isy eo amintsika kristianina matahotra ny Jehova ka miantso azy hoe raha tsy ny herinao aloha dia tsy tafavoaka ary ny fifalianao hatrany no katsahako ka rehefa tsy ohatr'izay le kristianina dia
imezan'ny olona fotsiny izy, ataony tsinitsininy izy, tsisy valerana izy eo anatrehan'izao tontolo zao. Ianareo ve mba kristianina fa firina inona zavatra ataonareo mihoatrano, ianareo zao ve mba kristianina mba hiteny any fa zaza manampahaizana be, zaza salamy zao, inona moa mba diplôman'ny kristianina mba ilaza hitory aminy kozy ny sasany, inona ny tsiananany, inona zany efa manana trano be, manana vola be, manana rehetra zany direktera ianao ny fa inona moa ianao zay anatona aty ilazany, karaha ohatra ianao nefa miteny hoe ianao direktera fa atao koa zany mieritreritra ianao direktera iantso n'Andriamanitra, feno hoe Andriamanitra iresaka amin'ny direktera io, feno ny herinao aoka ianao niteny fa tsy zahako, aoka ianao mihitsy ny lay courant fa za fil fotsiny, fil conducteur fotsiny fa ianao ny tena courant, de misy zava-mahagaga ianao mihitsy aza ny spectateur hita zava-mahagaga ampatonga ny tanteraka an'izay zavatra zay ka hitohinao ny direktera io, hitanao fa miondrika eo anatrehan'i Jehova io direktera ka no teny ny antony hitorianan'ireny dalo reny tsy hamonoana azy fa hitoriana azy hialany amin'ny fotaky ny fahotana, hialana amin'ny finonom-pona ataony io, hialany amin'ny aizina ho amin'ny fahazavana mahagaga, ny antony hitorianan'io sy mampakitakitaka atsika nge mitory amin'io rangahy io sy mitovy aminy io le rangahy le laza fahafiangonan'ny satana io nitorianan'io nge mifangitakitahana nge misy amintsika de tena very ty olo ty ary tsy vita mivery fa hitondra olona very be da be ka de tena zay fangitakitahana zay ny antony hitoriana azy de amin'ny anaran'i Jesosy fenoy fananao mba azahoako an'ireny olona reny mba ahafahako miteny amin'ireny olona tsy ny heriko fa ny herinao ny fananao. Zay ngambany hoe mety ho atsipokely hitariana ny ady hevitra resadresaka moa izy ity ka tsy manahirana raha zarery no teny eto fa de avereo de atsatoka na de te-hiteny zavatra be da be aza alohan'ny fanahan'i Jehova ny resaka amintsika. Amen. Ya. Misaotra anao raha natahiry zaka manarina ny amin'izay fanazavana nentinao zay mazava dia mazava tokoa zay satria arak'ilay tenin'Andriamanitra izay hitantsika aty amin'ny Mateo aty dia hoe tsy anareo no miteny fa ny fanahan-drainareo no miteny ao anatinareo izy dia zava-dehibe zany ny ankinantsika zany hoe tsy vitany herin'ny tenantsika rery ilay izy raha ohatra ka satria mitoko ny zavatra hita amin'izao dia hitantsika ohatran'ny hoe ny olona tsy dia tena miankina tsony amin'ny fanahan'Andriamanitra zay mahatonga antsika ohatran'ny hoe tsy tena misy impact be satria tena mila ny herin'Andriamanitra zany tsika raha ohatra ka tena mila an'izay hoe misy impact any amin'izao tontolo izao arak'ilay tenenin' Jesosy hoe anareo ny fahazavana izao mitsangana ny hazavana fa tonga ny fahazavanao voninahitry Jehova aminao zany hoe efa atao amintsika ny voninahitry'Andriamanitra, atao amintsika ny fahazavana, atao amintsika ny fanahan'Andriamanitra dia voamalina hoe tokony hisy impact any amin'ny izao tontolo izao zany tsika nefa ny mahagaga ary ny tena zavatra mampalahelo dia izao hoe tsy ampy be ny fifandraisan'ny kristianina amin'Andriamanitra. Tsy ao intsony ve ilay hoe tena miankina be dia be amin'ny fanahan'Andriamanitra fa lasa miankina amin'ny herin'ny tenany sy ny fahaizany sisa ny olona dia ohatran'ny hoe tsy dia ilaina ve ilay fanahan'Andriamanitra nefa tsy afaka manao na inona na inona isika raha tsy fanahan'Andriamanitra araka ny voalaza hoe tsy ankerina amin'ny fahatanjahana amin'ny fanahako irery ihany ozy izy Jehova ka inona zany zavatra ataontsika kristianina izay manaraka an'izao fandaharan izao dia izao no tadidio hoe tsy afa-misaraka tsika ny amin'ny fanahan'Andriamanitra ary amin'ny fotoana izay hoe hitoriantsika ny filazantsara amin'ny hoe olona irahantsika arak'ilay tenin' Jesosy hoe izy no mifidy antsika dia maniraka antsika izy mba handeha dia ao anatin'izay hoe maniraka izay dia tsy maintsy miankina antsika amin'ny fanahy masina, miankina be dia be mihitsy antsika amin'ny fanahy masina satria amin'izay fotoana hitenenantsika na andresentsika lahatra olona tsika tsy afaka miandresy lahatra olona fa ny fanahan'Andriamanitra no afaka mandresy lahatra ny olona ary voalaza tenin'Andriamanitra hoe tsy misy olona mahay manatona an' Jesosy raha tsy tondray dia santsika tsy afaka manao na inona na inona amin'ny herin'ny tenantsika fa tsy maintsy mila ny intervention an'Andriamanitra, tsy maintsy mila ny fanahan'Andriamanitra tsika mikasika ny fonin'olona iny dia tena zava-dehibe zany ny ankinantsika kristianina voalohany indrindra angambany tena mila miverina amin'Andriamanitra tanteraka tsika, mila mitodika tanteraka amin'Andriamanitra tsika ary tena mila miankina be dia be amin'ny fanahan'Andriamanitra zany mba ahafahantsika ihany koa manamarina an'izay tenin'Andriamanitra hoe tsika ny fahazavana izao tontolo izao dia tsika no tokony misy impact kokoa fa tsy ny asan'ny devony. Eny zavatra efa voasoratra moa hoe misy ny zavatra an'izao ho avy ny mpaminany sandoka ho avy n'izao anao fahagagana izy, anao famantarana, anao fihetsiketsehana maro samihafa zany anefa tsy tokony hoe atahotra tsika amin'izay zavatra izay araka ilay fanazavana natahiry teo moa ilay resaka hoe matahotra sy ny kiraina tsy azavaiko intsony fa ao anatin'izay zany tsika dia mila mitodika amin'Andriamanitra, miverina tanteraka amin'Andriamanitra dia ao anatin'izay dia hitanao hoe hiasa ny tompo ary
ahita vokatra tsika na dia ataoko hoe mitory tsika voatery hoe tsy maintsy olona be dia be ny torianao fa raha misy olona iray roa telo ataon'i Jesosy miaona aminao anatin'indray andro dia efa tokony misy zavatra voatorinao amin'iny na dia mba nare fotsiny ara ilay olona amin'i Jesosy dia efa misy impact any amin'ny fiainany zany satria misy puissance ny vavantsika izay mitory, misy puissance io vavantsika izay mitory io. Dia izay zany tiako ampaherezana antsika moa mihina fa manakambara koa angamba pasteur Mario na Ranadafaly Rakotozafa ao anatin'izay famelabelarana famoaboasana izay mihina tokony ataontsika aiza ho aiza mipetraka tsika kristianina manoloana an'ireny zavatra ireny dia mihaiko anareo avy hatrany fitenenana izay manakambara moa izany. Amen. Amen. Iny ary miarabany fa tia saotra ihany koa tsika izay efa tafiditra moa mino fa hitondra fanazavana koa izy mikasika an'izay loha hevitra izay moa andro any dia hoe matahorana Andriamanitra araka rehefa nitenendra la ery manampy teo moa tery ampitsidiana tery dia hoe mandeha amin'ny fahitantsika fa tsy mandeha amin'ny zavatra hita maso. Korinthiana 4:5 dia manambara an'izany izy hoe fafinoana no andehanantsika fa tsy fahitana ka dia ilay fandehanantsika amin'ny finoana izay zany dia tokony mandehantsika ampinoana satria raha ny herintsika raha ny fahalehibiazantsika raha tokony nisy antsika fotsiny amin'ny maha-kristianina dia vitsika manoloana an'izao tontolo izao. Indrindra fa manoloana an'ireny carnaval natao tany Brésil ny etraketraka atao satana amin'ireny tena hoe mividy fanan'olona mihitsy zany zareo tena mividy fanan'olona raha Madagasikara vao avy nandray telefona avy Madagasikara tany Mananjary ary nisy an'ilay fahoriana tao Antananarivo izay nalevina any Manakara ilay rahalahy anankiray dia zavatra tsapany zareo any amin'ny sud-est zany misy pasteur Rolamo izy no any dia zavatra nambara zany dia hoe efa feno fiangonana tsy fiangonana zany fa feno moské irany tena hoe efa presque era Madagasikara ary vinana zareo zany dia teranangana 2,000 moské 2,000 fa aitsika kristianina manoloana zany rehetra aiza ho aiza tsika tahaka firaisan-kina zany ary za tsy mendra mitsy milaza zany za tena mino amin'ny fomba fa ny kristianina ho avy fotoana hifankatytsika mandeha amin'ny finoana araka ny baiky ny Jesosy zay hoe zay mino azy izy dia ny asa ataoko ny ataony teo zay mino dia manao ny asany devoly teo nefany manao ny asany ary manana olona be dia be izy rahany amin'izany isambotra ny olona ambabo olona ho any amin'ny arak'ilay voalaza hoe zay mamafy ho an'ny nofo dia jinja fahasimbana fahafatesana mihitsy moa zany azo lazana satria fahasimbana zany hoe faty anjara tokony isarika antsika kristianina ataoko entre parenthèse mihitsy ilay izy aza dia fa tsika tsy tahaka ny biby akory ny biby rehefa maty dia raha biby fiompy izy na biby azo hoanina dia any anaty vilany dia hoanina ambony latabatra. Raha biby maloto misy na biby efa tsy fihinana dia efa maty izy dia vitany aminy. Manana vatana izy manana saina kely ihany izy satria indraindray rehefa baikona izy rehefa filana dia manaraka baiko fa ny fanahy izy tsy manana. Eo zany tsy mampitovy an'ilay olombelona sy ny biby. Reny biby reny efa dia tsy mahavita asa ratsy tahaka ny famonoan'olona zay rahantsika mahita hoe raha tsy laza fotsy guerre mondiale ozy ohatra amin'izao toa izao firy moa ny olona maty vokatry ny kolokolo firy ny olona maty vokatry ny adila politika firy ny olona maty tsy mbola nisy biby na alika io na liona io na omby io na tsy haiko biby le tena farazay féroce tigre sa ina karazana biby farazay masika prédateur zany ka mahavita mamono praitany razana amina hoe espèce mitovy aminy zany ka mahavita mamono biby amanjato ny amanrivorivo fa ny olombelona dia mbola mihoatra noho ny biby ny sainy rehefa tsy manana Andriamanitra izy ary zay le volazan'ny tena Andriamanitra ny boky mpaminany Osea hoe ringana loko no tsy fisiny fahalalana fa raha mba fantatra izy ireo mantsy fa izy ne tsy olombelona fe olombelona fa misy fanahana apetraka Andriamanitra anatiny ary dia araroton'ny devolony tsy fahalalany olona ny sitrapon'Andriamanitra araroton'ny devolony
tsy fahatahoran'ny olona n'Andriamanitra. Fa ny devoly anie mino dia sady mangovotra devoly satria fantany ny helo efa miandry azy. Fa ny mampalelo ny kristianina ireny tsy mangovotra, tsy matahotra, tsisy crainte. Araka ny voalaza teo fa tsy peur izy fa crainte. Dia ararotin'ny devoly reny tsy fahalalana reny ka ny azy zany tiako ampongavana dia hoe soran'Andriamanitra tsika misy zao fandara zao fa tsy manazava amin'ny olona tena fampianarana tsisy kilema. Isotomana ny olona amin'ny zavatra miseho reny ary mila mandeha amin'ny finoantsika satria raha mijery zava-misy tsika izay antsoina hoe réalité information zahatra hitan'ny masontsika nandrenesiny sotika dia reny atao hoe réalité. Fa ho an'ny olona miditra ao anatin'ny atao hoe vérité dia tarihan'ny fanahin'ny vérité izy na hoe esprit de vérité na ny fanahin'ny fahamarinana dia afaka mijery any amin'ny tontolon'ny fanahintsika fa misy devoly eny ao. Misy fanahy ratsy eny amin'ny rivotra araka ny gala Efesiana 5 Efesiana 5:4 any dia mampiseho hoe tsika tsy miady amin'ny famandraha. Fa fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ny lehibe fanjakana amin'ny fahamaizinana zao dia le fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ka io zany le tsika ny fahavana. Ka raha manaiky tsika ny fanan'Andriamanitra izay miaraka amintsika ary izay mihitsy moa tadiavin'Andriamanitra hoe fa ny ray koa dia mitady ny tena mpivavaka izy. Tena mpivavaka ny resako hoe tsy mpivavaka fa tena mpivavaka mba hivavaka aminy amin'ny fanahy sy fahamarinana. Jaona 4:3 misy an'izay. Ka dia mampirisetsika raha lasa ny bavy kristianina malala isany. Andao tsika hetsika, andao atambatra ny hery ho lasa araka ny ohabola malagasy hoe izay mitambatra vato fa izay misaraka fasika. Ka raha tsika misarasaraka ohatran'izay samy manangana fiangonana daoly io karazana fiangonana isan-karazany feno takany maniry takany ihany amin'ny fiangonana anelalela trano any karty rehetra any raha tsy raha zavatra Antananarivo. Mainka moa fa ny any Brezily misy koa ny kristianina any. Fa jereo fa ny asa ataony ny brezilianina olona izao tontolo izao dia tena hoe Davida miasa Goliath mihitsy izy. Fa isaorantsika an'Andriamanitra fa le zanaka Davida dia Jesosy Kristy ilay namentsika hery efa nandresy ny fahafatesana miaraka amintsika amin'izao tontolo izao. Ho azy ireny no voninahitra makasitraka ny amin'ny fitenenana averiko aminareo ary ny fitenenana. Sotranao pastera dia atodiko any amin'ny ranadafaly angamba ny fitenenana indray amin'izao fotoana izao sa anakambara ve ianao manoloana an'izay sao dia misy fanontaniana ihany koa tianao apetraka dia atodiko any aminao indray makasitraka amin'ny pastera dia makasitraka ranabavy Chantal nanome fitenenana dia hiverina kely any amin'ilay resaka hoe fototry ny maha-kristianina araka le Filipianina teo 2:12 hoe miasa mitahotra sy ovotra atateraka ny famonjenana aleo. Inona moa no zavatra takian'Andriamanitra sy tadiavin'Andriamanitra dia ny avonjy ny olona, avonjy ny fanahin'olona. Ny resaka teo raha lahery manampy mazaka manarina ary somary manamafy kely izay zavatra izay hoe manahoana tokoa moa le fototra izay hijoroan'ny kristianina amin'izao fotoana izao. Tena nambara ary tena hita taratra izany fa misy tena hoe mitondra fampianarana hafahafa tady hisadapte amin'le zavatra mitranga amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao. Kanefa mazava ny tenin'Andriamanitra teo fa Andriamanitra tsy azo vazivazina. Noho izany tokony hojerena tsara le fototra ny maha-kristianina antsika satria na isika samy kristianina ara tsy mahay mifanara-tsaina, tsy mahay mampiseho an'izany fakatiavana izany. Aiza koa ny tena hoe fakatoavana sy fanajantsika n'le tenin'Andriamanitra araka le voalaza le Malaki 1:1 hoe raha ray aho aiza izay atsako ary raha tompo aho aiza izay tahotra. Ny zavatra misy ihany koa dia vokatr'le doctrine angany fiantso azy entin'ny mpanompon'Andriamanitra sasatsasany ao anatin'ny fiangonana izay tarihany dia lasa tsy any amin'ilay tahotr'Andriamanitra intsony ny olona fa any amin'ny tahotra ny olona, tahotra ny olona, tahotra ny mpanompon'Andriamanitra. Sasatsasany ao tsy sanatria hitsikeran'ny fiangonana hafa fa tiana hisariana ny saintsika izany hoe ahoana ny fototra ny finoantsika kristianina amin'izao fotoana izao. Lasa any amin'ilay mpanompon'Andriamanitra no fatratra ny fonon'ny kristianina
tena mahavita fahagagana be ho n'ile paster ratsy e. Tena misy miracle be, ary matetika dia lasa manana tahotra ny mpino ao anatin'ny fiangonana satria mena moral amin'ny zavatra tsy tokony famonjena no dedavina, fitakim-bola no atao anatin'ny fiangonana, tena hoe resaka fisotorana client dia lasa commerce ny fivavahana amin'izao fotoana izao, raha mahitsy zany dia lasa mitempo any amin'ny mpanompon'Andriamanitra manatao. Maro ny tenin'Andriamanitra dia manambara any amin'ny Hebreo 7:7-7, manambara ny tenin'Andriamanitra hoe maneke mpitondra anareo ka manoava azy. Fa ny zava-misy ihany koa dia zao hoe lasa tellement entin'ny fihetseham-po ny kristianina dia lasa le mpitondra fivavahana indray no indraindraina sy andrandraina atsoina hoe ray, dada, mama sy ny karaza sy rehetrarehetra. Nefa ny tenin'Andriamanitra amin'ny tenany amin'ny Matthieu 7:7 any, ary aza milaza olona ety an-tany hoe rainareo, fa iray ihany ny rainareo dia izay any an-danitra. Zaho koa tsy miteny hoe ratsy ny zany hoe manaja mpanompon'Andriamanitra miteny hoe ray, dada, fa ny zavatra tena mampalahelo amin'ny kristianina dia mifaly miaso dada, neny, maman. Fa rehefa misy irika na mety hoe fahalemena hita ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra, tena mampalahelo ny zava-misy, fa vitan'ny kristianina misy ny mamingavinga mpanompon'Andriamanitra, tena manaratsy, manenjika, mitratrevatreva amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Mipetraka ihany ilay tenin'Andriamanitra hoe raha ray aho, aiza izay ajako, manaja ny toeram-boninahitra nametrahan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra io hoe ny kristianina. Dia izay no tiako iverenana hoe miainga any amin'ilay fototra mihitsy, any amin'ilay fototra mihitsy hoe hijoroan'ny kristianina amin'izao fotoana izao. Maro ny efa manao ezaka, ary izay mampametra-panontaniana hoe tsika hoa tsy hitsara na hoe any fa anjarantsika mahita ny zava-misy ny teny, satria raha ny fitoriana ny filazantsara amin'izao fotoana izao miara-manaiky ampitsika fa efa tena mitatra dia mitatra. Marina fa mety betsaka mbola tsy voatory fa tena efa betsaka fa fitoriana ny filazantsara manahoana, lalana makaiza. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy afaka makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako ihany. Ka lalana makaiza ary ty filazantsara, lalana mitondra makaiza le filazantsara torian'ny kristianina amin'izao fotoana izao. Mahoana ny tsy ahitambokatra tena hoe mahazo raisin-tanana, fa maninona ny ratsy mibahatoerana amin'izao fotoana izao. Dia mampanontany tena ihany hoe tena le kristianina marina ve mbola tsy ampy firaisan-tsaina, firaisan-kina, firaisam-panahy, sa le tanjona amin'ile fitoriana ny filazantsara ve no hovain'ny kristianina ka manjary miteraka fahatezerana amin'Andriamanitra. Tadiditsika tsara nisy émission izay nataontsika nikasika ny horontany hoe kapoka ve, fa maizana ve, sa tena efa hoe programan'Andriamanitra ve. Ka izay no tiako belabelarina kely amintsika mba tiako handraisana anjara amin'le zavatra misy amin'izao fotoana izao hoe tokony hojerena tsara le fototra hijoroan'ny finoantsika, dia tsy iza fa Jesosy Kristy irery ihany, ka tsy hijery ny fahagagantsika, tsy hijery ny fahamaron'olontsika, fa mazava ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Matthieu 7:20 hoe fa na aiza na aiza hiangonana ny rona telo amin'ny anarako, amin'ny anaran'i Jesosy, eo afovoany mandrakariva, ka tsy ny fisian'ny mpino 2 na 3, tsy ny fisian'ny mirakla be sy ny rehetrarehetra ny zava-dehibe, fa le famonjena ny le fanahin'ny olona. Izay nga manao azo kambara fa mbola misokatra ao antsika ny fitenenana, raha misy ihany koa etaetana fanontaniana avy amintsika mpijery mpanaraka amin'ny vatana amin'izao, aza misalasala fa malalaka ny sehatra. Misaotra ny raradafatsika amin'izay fanazavana entiny izay ihany koa.
Misokatra malalaka avantsika moa ny fitenenana eto ho antsika mpanaraka mivantana ihany koa izay tia hametraka fanontaniana, aza misalasala mandray fitenenana na manoratra kely ianao hoe handray fitenenana dia omenanao malalaka ny fitenenana fa ao anatin'izay fanazavana no entiny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Mario teo aloha ary Ranadafaly Rakotomanga tao aorianan'izay sao dia manakambara ihany koa Ranadahery aloha alohan'ny hankafantsika malalaka ho an'ny mpanaraka mivantana izao fandaharan'izao dia atodiko any aminao indray aloha ny fitenenana Ranadahery sao dia efa manakambara ianao anatin'izay. Ie, resadresaka misy tia mahafinaritra mihitsy ny resaka fa dia mafana ary mafisako mihitsy ilay tenin'ny Ranadafaly teo fa tena mahafinaritra ilay izy satria mampandiny tena hoe maninona tokoa moa ny olombelona ne fahazaran'ny olombelona mijery ny hafa foana fa tsy zatra ny olombelona mandinika ny tenany. Fahazaran'ny olombelona ny milaza foana hoe izy mety fa ny hafa misy tsy mety, fahazarany zany. Ary zay atao hoe voajanahary amin'ny maha olombelona zany, fa tsy voajanahary ny tediavin'Andriamanitra fa mihoatra lavitra zany hoe tena natiorany mihitsy zany, surnaturel mihitsy zany ny tediaviny hoe manohatra an'izay voajanahary zay hoe mandinika ny tena hoe aiza mandroso avy ary io azakazaka io moa le fandinian-tena tsy mitsahatra mihitsy ny azakazaka satria androany aho rehefa mandiny tena dia mahita hoe ohatra misy tsy netiny nataoko teto. Ny olona mety tsy mahita fa za mahita ohatra misy tsy netiny nataoko teto na dia ny any amin'ny fisainako fotsiny zay ohatra misy tsy mety tsy araka an'Andriamanitra any dia mandinika tokony mba amboariko kely ary mety tsy amboariko kely fa angatahako ny toko mihitsy hoe mba tena ampio aho toko mba anafaka an'izay loto kely ao anatiko izay na salam'izay satria mila an'izay foana. Fa misy ny olona mihevitra azy ho tanteraka foana ary zay ny zava-doza. Vao mihevitra mitanteraka ianao dia eo ilay ataon'ny tompo hoe izay manao azy efa mijoro ao kitapony indreo lavo. Satria raha vao manandranandra tena ianao dia efa eo hoe efa lavo ianao ny dikan'izay. Fa mila manetry tena foana tren'Andriamanitra hoe karohanao foana hoe asehoia mihitsy tompo sao dia mbola misy tsy takatra ny saiko ny zavatra tsy mety ataoko. Ary rehefa mitoro ny filazantsara ianao dia tena amiko zany tena le fitoriana ny filazantsara le mivoaka araka ny lazain'ny Pasteur Mario teo hoe mila mivoaka ianao. Mila tena mivoaka ianao amin'ny rindrina efatra, mila miresaka amin'ny olona ianao, izy fanena aminao na ataonao zay hevitra fahanao miresaka aman'olona mihitsy, miresaka mikasika ny Andriamanitra mihitsy, mikasika ny Jesosy. Fa mila fandraindray fa miresaka amin'ireny za zany matetika farafahakeliny ataoko hoe raha ataoko moyenne zany ataoko hoe indraindray farafahakeliny matety eo amin'ny indray mandesa-kerinandro zany mivoaka indray mandesa-kerinandro indraindray adiny roa fotsiny ahako indraindray no miresaka amin'ny olona ny an-dalana, miresaka tena tokoa dia manantona olona dia miresaka misy taratasy kely moa ohatrany hoe atao hoe ahafahana misarika kely azy fotsiny dia indraindray na misy baiboly eny aminao na salam'izany mandeha ekipa ianao dia miova foana ilay fanantonana an'ilay olona, miova tsy misy lasitra hoe izao ny fanantonana azy na izao fa arakarak'izay tarihan'ny fanahy satria mangataka amin'ny fanahy ianao. Ny zavatra mahavariana anahy dia ilay zavatra tsy eritreretiko akory ny resaka ho ataoko amin'ny olona ary tsy homaniko akory fa rehefa miresaka amin'ilay olona eo dia ny zavatra hitako hoe tena tsapako izany hoe tarihan'ny fanahy fa tsy miankina amin'ny heriko. Misy zavatra resako indraindray tsy miresaka baiboly akory fa miresaka fotsiny aho hoe miresaka taratasy zany hoe papie zany resako amin'ilay olona miainga amin'ny taratasy tsy haiko izay mahatonga miresaka an'izany indraindray. Taitra tampoka ary zay mahavariana an'ilay satria Andriamanitra mahalala an'ilay olona. Ay ty olona ty tsisy taratasy. Aiza moa nahafantarako an'izany? Dia izay hoe tarihan'ny fanahy. Faraparany teo aho zao miresaka ako dia miresaka amin'ny olona dia miresaka amin'ilay rangahy dia raha aveo miresaka hoe Jesosy manasitrana, Jesosy manala fahasahiranana, mety tratran'ny tsirariny ianao, mety tratran'ny trosabe ianao, hainy Jesosy daholo manala an'izany fa mila mandray azy ianao ho tompo sy mpamonjinao. Tonga dia taitra ilay rangahy hoe ahoana nahafantaranao izy fa manana trosabe. Eo zao dia efa misy izay zany ilay tarihan'ny fanahy zany hoe tsisy zavatra homaninao mihitsy fa rehefa Andriamanitra no miteny eo aminao, manaiky ny fitarihan'ny fanahy zany fa zay ny tena tediavin'Andriamanitra. Olona manetry tena ho anaiky ho fitaovana eo am-pelantanany fa na ianao aza dia avariana hoe tena misy mihitsy ilay Andriamanitra maharesy lahatranao mitarika ahy amin'ity ataoko ity ary mampazoto anao foana ilay izy hivoaka. Mila manao an'izay zany ny olona satria zany mila misy an'izay tena hoe fiainana
fiainana mihitsy miaraka am Jesosy. Tsy resaka teoria, tsy resaka fahalalana, tsy resaka ilaina daholo zany teoria, fahalalana ilaina daholo fa tsy zay ihany, fa tena fiainana miaraka am Jesosy. Ary io be da be ny zavatra ratsy hitanao hoe tsy eroa, fa tsy zany keo ny mahakivy anao, fa zany mihitsy aza mampangovotra anao, manao hoe overy reo olona reo, le ovotra le milaza hoe miaia tena miferinay ianao amin'ny vokatry ny fitiavanao aminao, hoe tena overy reto olona reto, fa mila manaiky any tompo ho taria milaza an Jesosy amindreo. Fa tsy afaka isakana ny ratsy ianao, fa ny satana mierona toy ny lio anao izy mitady zay ho arapany. Ohatra ny azo raisina koa hoe tsy afaka isakana ny vorona manidina eo ambony lohanao ianao, fa afaka isakana azy kosa tsy hanongona ny fonenany eo tampon-dohanao. Tsy afaka isakana ny ratsy ianao misy, fa afaka misakana azy kosa tsy tafiditra amin'ny fiainanao. De izay no mahatonga anao ho tonga asira sy fahazavana ka afahanao mizara an'izay rehefa tsy tafiditra ao aminao ny satana. Fa ny fitadidifa raha miteny ny pastera te tsy miady amin'ny nofotsika fa miady amin'ny rivotra, miady amin'ny fanahy eny amin'ny rivotra. Zany rivotra zany rehefa mitsotsoka anao zany de miditra nany aminao zany, mifoka rivotra ianao miaina. Dikan'izany zany le ady ataonao ao aminao ihany, ao aminao ihany ny voalohany, satria ao amin'ny eritreritra tsy hita maso ao satana no mampiditra ny eritreritra, de ao ianao ataon'ny tompo manao hoe manoery azy de andositra lavitra. Ao ianao no miady voalohany. Ary misy zany tenin'izao tontolo zao zany misy miteny mihitsy hoe fahavalona voalohany de ny tenanao. De zay no mahatonga an'le hoe ny maharombaka ny fandrombahana ny fanjakan'ny lanitra de ho an'ny olona zay maherisetra. Maherisetra zany tsy maherisetra ty fa ao anatiny misy zavatra teo tanteraka tarihan'ny ratsy, fa manao maherisetra izy anala an'iny mba hitondrany ny fiainana ho araka an'Andriamanitra. Ngamba ny resaka moa zay fa fitarihan'ny resaka ihany koa, satria ny resaka mandeha ngamba misy mba anampy sy anitatra an'izay resaka zay, mety misy tokony handray fanontaniana ngamba na handray hevitra mihoatra an'izay ihany koa any ho any. De hatreo angamba aloha ny ahako no momba an'izay zavatra zay. Ya, misaotranao raha hery manampy fanontaniana kely mba tiako apetraka fotsiny hijery manokana ary hitodika manokana amin'ny Madagasikaratsika. Ahoana ny fomba fijerintsika araka ny voalazako teo, tena hoe malagasy dia anisan'ny tena hoe manana fahendrena. Marina fa mety fahendrena amin'le malagasy amin'ny maha-olombelona, fa ao ihany koa le tena hoe firoborobony zany hoe mandresahana teo moa le hoe fanitarana ny fanjakan'ny lanitra, ny fanetretena ataon'ireo mpanompon'Andriamanitra zay tena miazakazaka mitotototo mihitsy any amin'ny tany mandeha tongotra amina kilometatra maro, manao viveriny ainy mihitsy. De raha jerena ny firenentsika amin'izao fotoana izao mbola tena hoe latsaka katerena. SDS betsaka ny SDS ozy ny fitenin'ny paster zay. De mahatsiaro n'le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 5:10-9. Ity fireneny ity manajay amin'ny olona, fa ny fony kosa lavitra. Tena hoe ahoana ny fijerintsika ny firenentsika io zany, satria tanindrazantsika io tero toerana nalatsahan'ny tavonitsika io. Zafady tsisy miafina amintsika ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Inona no mba azotsika ambara, inona mba tsika teny azotsika ampaherezana ihany koa zany malagasy rehetra amin'izao fotoana izao, tsy akanavaka mba tena hoe isiny zany voninahitr'Andriamanitra motsaka amin'ny Madagasikara io. Zay no mba fanontaniana tiako apetraka, de misokatra ao antsika ny fitenenana azy. De ny mbola mafana aloha de raiso kely izy tsy de mampaninona ny rahalahy. Tonga de alefako ny hevitra de manampy ny sasany. Za zany ny hevitra, tsy hoe ny hevitro nina fa tsipy zany, tsipikevitra mba alefako hoe za zany mieritreritra foana le toetra ny gasy fantatro zany. Ny toetra ny gasy rehefa jerenao izy de miondrika izy, mifanajananao. Zay zavatra zay nefa
de heverin'ny olona tsy gasy fa fahalemeny ka ararotiny nefa fanajana. Zany hoe manaja anao gasy rehefa jerenao ny masony de miondrika izy. Ny gasy de mangina fa tsy de tia miresaka loatra izy, tsy te manao avo feo loatra izy fa manao malefadefaka izy rehefa miresaka. Toetrantsika malagasy tsy ratsy mihitsy zany fa fanajana zany zavatra zany. Ka eo kosa nefa de mila aprisihana ny malagasy satria kristianina malagasy ny resahantsika eto. Tsaroko foana ilay nanjoany Eli zany rehefa misy Eli zany rehefa nisy an'le nandositra izy de nisitrika tao anaty zo izy de ozy matsy Andriamanitra hoe zaho ery sisa fa efa nivonony daholo ny mpaminany rehetrarehetra, zaho ery sisa. De ozy Jehova hoe tsy enao rery fa mbola misy 3,000 any fa mandany voainao tao. Zany hoe ohatra misitrika zany zao kristianina malagasy, misitrika miafina. De ny sasany indray zany hoe moské sy ny karazany no mirehare mividy olona sy maka misitrika izy fa maninona misy fanambanitena kely ao amin'ny gasy kehitriny. Ary mampalahelo manetry tena loatra de lasa manambany tena indray, fa samihafa natao hoe manetry tena sy ny manambany tena. Fa rehefa manambany tena ianao de ozy ianao hoe tena tsy lasa tsony zay mahantra zay fa reto moské mba mampiasa vola de na izy ko aza mety lasa any keo mba mandray vola, mba hoe mba mody miaraka any, mba misitrisitrika eo de mahazo vola. De izay ny zava-doza ny mpanompon'Andriamanitra araka ny tenin'ny rahalahy teo de mandeha amina kilometra maro sy ny karazana sy karazana, fa lay malagasy mila asorona amin'ny fanambanitena koa. Mila tena asorona amin'ny fanambanitena. Ndre mandeha mako tamin'ny Madagasikara tantara moa zany nisy teo amin'ny 10 teo de tamin'izany moa zany nisy ohatrany hoe recrutement ngamba tamin'izany de nisy le mpampianatra le mpanao ana conférence zany manao recrutement olona 10,000 eo de za mba tao anatin'izany tamin'izay fotoan'izay de le malagasy rehetrarehetra teo olona bachelier daholo tamin'izany de misitrika tsisy miteny de miteny vazaha le ana zany de hoe asa tana mitsangana mba manao démonstration kely ray aminareo izy amakety miteny vazaha tsisy sananaty de testa be zany nalahelo be satria nambanina be le olona rehetrarehetra tonga de nitsangana de lasa nanaka de niteny tamin'le ramatoa le lehibe teo azy zany tena hoe reo olona reo manampahaizana daholo reo tsy midika reo fa tsy manininona mahay daholo reo olona bachelier daholo reo mantsy azy fa mitovy amiko daholo reo fa za fotsiny mba samy teny miresaka aminao ka inona ny tianao anaovako an'le izy velabelako amin'ny teny vazaha sa teny anglisy sa teny rosianina toy izy de natahotra be izy tena ataovy amin'ny teny vazaha de nataoko telo izy de zany hoe nataoko telo izy fa miteny rosianina moa miteny rosianina vitsivitsy fotsiny fa ohatrany nahasositra fotsiny le olona tamin'izay fa netiko nampiseho zany fa matahotra ny gasy fa mahay ny gasy ka ny gasy mivavaka ny gasy mahalala ny tenin'Andriamanitra ny gasy mahay mizara ny tenin'Andriamanitra ny gasy fa manambany tena ny gasy. Zay zavatra mampalahelo rehefa tonga ty andafy aty izy de hitany ny valerany de misy mbola manambany tena ihany fa rehefa tena hitany valerany de fatany fa io fanambany tena io tsy tian'Andriamanitra koa io. Voalaza amin'ny pasteur teo fa miavaka toy ny bibitsika no fananatsika ny esprit ny fanahy ka nahoantsika navan'Andriamanitra tahaka zany nataony zavatra tsika na malagasy tsika na frantsay na anglisy na ninona misy atsika mitovy daholo tsika olombelona navan'Andriamanitra na gasy anankiray azy zany teto tany fa tsy nisy européen na tsy nisy ino tonga teto Jesosy Kristy namonjy azy ka Andriamanitra mamelanjany amin'ny malagasy nahoana sika malagasy no manambany tena eto de saky hoe ry kristianina malagasy io aza manambany tena koa ianareo fa fitaovana tena mahomby eo am-pelatanan'Andriamanitra mivoa tahaka ny Eli mandehana fa tsy vitsinareo fa mbola misy 3,000 misy amanarivorivonya mbola betsaka ny kristianina mila mijoro fa aiza manambany tena fa ny sasany manjary mirehare fa tsy ny herinareo nandehananareo fa ny herin'ny fanahy Jehova araky ny tenin'Andriamanitra amin'ny Ezekela 9:7 fa 9 sy ny 7 manao hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo
ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato fa omeko fo nofo ihany ary ny fanahitry no ataoko ao anatinareo izy a ka ahatonga anareo andeha araky ny lalako sy tandrana ny fitsipiko ka anaraka azy. Izany hoe fanahin'i Jehova no ao anatinao a rehefa ohatra ianao a ka tsy manambany tena fa ianao ny tempolin'Andriamanitra afaka hitoerany hitariany am'izay rehetra ka na i Goliata be aza aneo a dia Davida kely ianao a fa Andriamanitra lehibe sy goavana no hitany no andravany io ka na de manda Jeriko ngeza be aza moa tsy efa fampanantenan'Andriamanitra ve hoe noteny ny anjeliko ny elohanareo Matsian'i Mosesy dia orava io manda io fa aza matahotra io ndrivitsy a fa Jehovah Andriamanitra ao miaraka aminao. Ry malagasy a aiza manambany tena, ry malagasy kristianina olona navahan'Andriamanitra ianao zanany ianao a ka mila tsy manambany tenanao mihitsy. Zay angamba no eloavako an'izy de misy afaka hanampy angamba aveo na misy zavatra tsara koa mihoatran'izay. Ia, misaotra anao raha natahery somary mekely moa zaho am'izay fanazavanao zay satria vao resaka tao amin'ny vehivavy tsara mihitsy ilay izy teo ary anisan'ny fijoroana vakovelany hoe ty resaka fanambaniteny ity satria za zany a voageda tao anatin'izay zavatra izay dia ohatrany hoe na zanak'Andriamanitra raha tsy mahafantatra ny identitéako amin'izay Jesosy dia izay zany ny zavatra hitako misy arak'izay fanazavanao zay a marina amin'ny kristiana arak'ilay tenin'Andriamanitra izay noentiny ranadafalitra fotozato teo hoe ty fireneny ity manajam-bolony fa ny fony kosa lavitra misy zavatra voaraiko anatin'izay zany hoe manaja an'Andriamanitra ohatra eo amin'ny vavany firenena anankiray fa ny fon'ilay olona lavitra an'Andriamanitra dia ohatranahy zao tsy mahamenatra rano no miteny amintsika an'izany hoe efa zanak'Andriamanitra na n'olo tenan'i Jesosy fa ohatrany hoe mbola tsy misy assurance tany anaty tany hoe inona marina moa zany ny tena identitéako amin'i Jesosy dia mipetraka teo amin'izay resaka ohatrany hoe manambany tena mipetrapetraka mipiripirin'izay a nefa tsy izay mihitsy ny tanjon'Andriamanitra zany fa tena mila mitsangantsika ary voalohany indrindra aloha eto fampaherezana kristianina satria za dia voageza tao anatin'izay tsy fantako ny identitéako tsy tsapako tsara zany ohatrany ahoana marina rehefa tao amin'Andriamanitra dia izay ny zavatra mba azo antsika malagasy ohatrany hoe na dia efa zanak'Andriamanitra izao a tsy dia tsy mahafantatra mihitsy ny identité antsika amin'Andriamanitra izy fa marina moa ianao dia lasa mitarika antsika izay zavatra hoe nambany tena dia ohatrany hoe efa toe-tsaintsika mihitsy ilay hoe tsy maintsy mipiripiry na manambany tena tsy dia tia resaka be loatra tsy dia tia mana loatra fa dia izay moa efa zao izay fomba fijerintsika izay zany mihitsy zany mila ialana satria voalohany indrindra dia ohatrany hoe tsy dia mety loatra izay mahazanak'Andriamanitra antsika hoe ilay Andriamanitra ny lanitra no nanangana antsika ho isan'ny zanany ve nefa antsika manambany tena hoe ohatrany hoe tsy mahay zavatra ve Andriamanitra ohatrany hoe tsy mahavita maniraka antsika ve Andriamanitra ohatrany hoe tsy mahavita manangana antsika ve Andriamanitra dia mila miova zany tsika amin'izay toe-tsaina manambany teny izay ary tena teneniko antsika tao anatin'izany fa ny revelen'i Jesosy tamiko hoe iza moa za ary tsapako hoe tena afaka tao anatin'izay ary mahasamijoro za tsy mahasamijoro eto amin'ny televizion neto tsy vitako zany fa ohatrany hoe tsy vitako izay satria manambany tena fa rehefa ozy Jesosy hoe mijoro ianao dia tia kozako tamin'i Jesosy hoe tia izao a dia izay zany zavatra anisany ihany koa mahatonga an'ilay filazantsara mety hoe tsy misy impact loatra satria raha mijery fotony tsika ny amintsika malagasy ohatra araka ny efa voalazako hoe misy an'izay timidité menamenatra tsy dia samy teny izay dia lasa tsy misy impact ilay izy ohatrany hoe Andriamanitra tsy mahinona ve ilay Andriamanitra ivavahantsika fa ilay Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra ny lanitra Andriamanitra mahery Andriamanitra be voninahitra Andriamanitra mpanao fahagagana Andriamanitra afaka manao ny zavatra rehetrarehetra dia izay hoe mila fantatao tsara ny identité antsika tsirairay avy mihitsiny ao amin'i Jesosy izay zany tena miainga avana izy fa ny fahafantarantsika amin'izay identité antsika izay a mahatonga an'Andriamanitra tena hampiasa antsika ary mahatonga antsika tsy hitsanga-menatra fa tsy maintsy hivoaka tamintsika tahaka ny Elia dia tsy maintsy hijoro tsika anatrehan'ny mpaminany vala ary tsy maintsy hivoaka ny maha-Andriamanitra ny Andriamanitra ny lanitra antsika ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia izay zany tiako hampaherezana antsika satria ohatrany hoe somary voarayako kely ny fanazavana nadahery fa tena misy io zavatra io ary zavatra iainana io a tena epistily velona zany ny tenako fa liberen'i Jesosy tao anatin'izay a dia tia afaka mijoro a miseho amintsika rehetrarehetra mpanaraka ny televizion fa hoy Jesosy hoe mijoro ianao a dia tia dia
Zay zany tiako ampahiresana antsika ka mino fa paster angamba manana fitenenana ihany koa anatin'izay amin'ny mampanompon'Andriamanitra anazy ina ny fampahirezana omenao amin'ny kristianina zany zay mety hoe voafatotra izay arak'izay hoe ohatrany hoe voageda, ohatrany hoe menamenatra, ohatrany hoe tsy mahasahy, ina zany ny torohevitra omenao amin'ny mpiandrondry anao manoloana ny zay satria maro ny olona voafatotra anatin'izay tsy fahafantarany any identitény ao amin'ny Jesosy. Ameko amin'ny paster Mario Razafy Manjapa angamba ny fitenenana amin'izay mino fa manakambara ihany izy iny ary saotra betsaka na Chantal na fitenenana fa eto koa moa tsika manana reo mpijery televizion reo araka ny fanasana efa nataontsika azy ireo sao dia mba misy te-handray fitenenana izy ireo alohan'ny ambaranantsika ihany koa satria efa mandeha fotoana dia tena anankiray angamba nomeko aloha araka ny ten'Andriamanitra hoe raha ny zanaka anafaka anao dia afaka tokoa ianao ka raha mbola tsy afaka ianao zany amin'izany fanambaniana tena zany dia manatona ny Kristy Jesosy fa izy no anafaka anao amin'izany toe-tsaina atao hoe ambany toe-tsaina angamba zany ny olona manambany tena zany mbola azoko lazany hoe ambany toe-tsaina ihany koa rehefa ny zanaka no manafaka anao dia ho afaka ianao. Misy ten'Andriamanitra koa moa le anankiray hoe izay manery tena no asandatra, tsy mitovy zany le fanetry tena sy fanambany tena anazavain'ny rahalahy iry manampy toa moa zay zavatra io fa alohan'ny resaka fitenenana farany angamba dia ameko ny mpijery tele aloha ny fitenenana taty Saondrana efa manatrika antsika eto amin'izao tontolo asa raha manakambary ianao menanao ny micro ary taty Saondra. Rahatsika amin'anarana Jesosy misaotra anao pastera manome fitenenana ny zokiolona na dia zandry raha-panahy ary zavatra roa ny tsapako ny fijery ara-nofo sy ny fiainana ara-nofo ary ny fijery ara-panahy sy ny fiainana ara-panahy. Maha-malagasy antsika ara-nofo dia olona motina, olona fatra-panaja ary zany ararotiny ny mpiavy ratsy saina tsy izy rehetra. Ararotiny vao mainka amoretana atsika ara-tsaina, vao mainka anambaniana atsika, dia vao mainka koa ilay malagasy kely manjokojoko kely mampalahelo, tena zavatra mampalahelo be mihitsy. Nisy namako izay hoe vazabe iny izy hoe vazabe iny izy hoe rangahy no miteny amiko hoe tazomiko hiasa ato ianao dia hoe andray vazabe ahoana izay ilay ara-nofo izay. Mitovy daholo ny olona rehetra, tsy teny droit de l'homme fa za tsy humaniste fa ny fijerin'ny olona atsika izany dia olona tsy manana ny satany fa manambany tena miondrikondrika nefa tsy fantany fa qualité zany fantany fa valeur zany tsy fantany zany fa atao hoe taranja avy amin'ny razam-bentsika zany. Za koa tsy manana esprit hoe anindraindra ny razana ny taolo sy ohatran'izany tsy kristiana fahendrena atao hoe tokony hiala amin'izay fomba fijery fomba fiaina ara-nofo izay zany ny malagasy ilay fanajana olona manjary miaiko fanambani-tena ary tena manapotika atsika izany zavatra izany araka ilay teniko teo hoe le namako ny teny hoe vazabe izao izy angamba miteny amiko hoe tazomiko ianao hiasa ato andray. Tena choqué be mihitsy ana izany teny izany, vazabe ahoana, maninona tsy matoa hoe malagasy be. Za tena fiera be mihitsy fa atao hoe malagasy tsy mila tenenina hoe métis na inona, misy métissage kely fa tsy non malagasy aho. Dia ataoko hoe izay zavatra izay tokony tsapan'ny malagasy zany côté ara-nofo izay teny amin'izay. Raha mijery indray ny ilany ara-panahy, marina fa izay manery teny no asandatra ary ny teny basera teo moa ary izay ankasitrahantsika rehetra mino izany tsy misy tovizany mihitsy ny manetry tena sy ny manambany tena. Manetry tena Jesosy manetry tena, atsika tsy hitovy amin'ny fanetretena Jesosy mihitsy ny fanetretenantsika. Anefa Jesosy tsy manambany tena, tsy manambany tena izy. Nambaniana izy fa tsy manambany tena.
raha manam-pahamiteny izy dia manao hoe za tsy nitsiny ity raha kely biritika tsy miteny an'izany mihitsy Jesosy fahamarinana marina izy. Tsika koa tokony akatahaka azy zanak'Andriamanitra tsika fanjakam-pisorona isika ary ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Izany hoe tsy manana sainana bitsika kely fotsiny tsika ary hanambany ny tenantsika noho ny anaran'i Jesosy etritsika. Ny fanajantsika n'izany anarana avo be izany meny antsika ny anarany salorany asalony atsika misalotra ny anaran'i Jesosy tsika. Iny tsika mandehandeha amin'ny arabe, filazantsara tsika mandeha amin'ny arabe, filazantsara mandehandeha boky misy ny tenin'Andriamanitra mivelatra azon'ny olona vakiana tsara mihitsy. Za mahita an'izany asonareo marika fa rehefa miditra amin'ireny magazay ka tsy mitovy finoana amintsika, tsy teny anarany tsy mitovy finoana amintsika ilay olona tonga dia mankahala satria hitany ilay fahazavana ao aminao, hitany ilay hasina ao aminao ary tsy eo aminy ilay izy raha ohatra izy vonona teny an-tadan'Andriamanitra dia voakasika, fa raha ohatra izy vonona hitazona maha-olombelona azy fa tsy mahafantatra fa ao anatin'ny fahamazinana izy dia mankahala no ataony. Anjarantsika izany no maneho voninahitra an'Andriamanitra amin'ny toetsika, amin'ny fombatsika, amin'ny fitenitsika, amin'ny fifandraisantsika amin'ny olona, filazantsara mandehandeha isika, hasina sy fahazavana foana isika. Misy resaka atao amin'ny TLF teo francophone fa tsy niteneniko izy fa lana anjara francophone fa ny tiako tenena hoe que ta louange soit toujours dans ma bouche, izany hoe izay toe-piainantsika izay karakterantsika izay ka na oritsika na maninana ohatran'ny olona rehetra tsika mandalo fahoriana ambony tany ary indrindra maha kristianina antsika fantatsika fa ilay fahavalo dia orianantsika foana ilay liona mierina ilay mierina toy ny liona fantany Jesosy fa liony Juda izy koa mba dia te hitovy saranga amin'ny Jesosy fantatsika tsara izany dia mba mierina koa izy eo foana iny. Izany hoe isika tsy maintsy mijoro araky ny tenin'Andriamanitra hoe iza ianao dia tsy maintsy mijoro amin'iny tsika. Za tsy mba mpanambony tena fa za koa tsy manaiky ako mahita hoe ambaniana ny kristianina, ratsiana ny kristianina, siketaina ny kristianina, ny anaran'i Jesosy no siketaina, ny anaran'i Jesosy no ambaniana. Za koa tsy miteny hoe mila ady, tsy izany. Tsika maha kristianina tsika dia maharitra ny zavatra rehetra. Fa izany tsy milaza fa isika dia tokony hanjokojoko eny foana satria kristianina. Indray mandeha izay tany amin'ny faky nahita filma nampijerena anay dia nampiseho izany ny harenina dia teo ny kristianina manjokojoko ilay kristianina eo ampovoan'ny harena eo tonga ny liona dia torany edôly ilay ankizy. Gaga tena nefa izany tsy afaka izy any firemana izany mahay an'izao fa dia izany ny fihetsiny. Mahita an'ilay kristianina kely manjokojoko daholo izany ilay kristianina eo ampovoan'ny harena tonga mivoaka avy any ilay liona dia au lieu de hoe malahelo ilay olona miome torany edôly izy rehetra tsy miome. Izany zavatra any tena mampalahelo fanambaniana an' Jesosy izany fa tsy fanambaniana ny kristianina fa fanambaniana an' Jesosy izay endritsika izay miaina ao anatintsika raha tena miaina ao anatintsika izy. Izany hoe itsika izany tokony hiala amin'ilay toetra manjokojoko izay raisin'ny olona amin'ny lafiratsiny. Hitsakitsahana ny malagasy hamavoana ny malagasy ary na ny kristianina koa ary ny kristianina tsy tokony hanaiky an'izany satria ny anaran'i Kristy no voasipotaka amin'izany, ny anaran'i Kristy no hitsakitsahana amin'izany. Tsika tsy mila ady fa mankasitraka ny daty saondry tsika amin'izay fandraisana anjara izay manamafy an'izay teny izay moa ny tenako ary
raha mahafantarao fa fotoana tsy akoho tsy azo valaparina fa tapitra dia misaotra ny mpanolotra sy ny mpikarakara ny fandarana androany. Mino fa mbola ito ty fandarana ity ndray androany hoentsika mambavaka satria ny valerantsika isikatsika mbola resantsika moa malagasy io satria misy zava-miafina koa ao anatin'izy io karazana vankoho sady omeko anareo dia mikasa hoe avaiza moa malagasy tena manana ny hasy mahagasy azy izy sa manakasina satria malagasy tsara koa tanindrazantsika ny tena marina malagasy tsara ka alohan'ny maranako ny tena ngamba dia misy ten'Andriamanitra amin'ny Isaia 7:7 hoe malalo eo satria ozy izy satria malalo eo masoko ianao eny be voninahitra ianao sady tiako dia zay valeur zay le hasina na hoe hositra men'Andriamanitra antsika zay zany zay mahatonga antsika hoe mena anaram-bositra fa tsy tafita amin'ny olona moa le hoe anaram-bositra fa ny anaram-bositra dia anarana voahositra zany hoe misy hositra misy hasina misy valeur ka rehefa ny olona tsisy valeur dia zay no mahatonga azy manambany tena ary olona manana valeur izy na maniry tena izy dia Andriamanitra mihitsy no manandratra azy araka ny Salamo fa 1:4 dia ny ten'Andriamanitra hoe satria zaho izy no niriketan'ny fitiavany dia anandratra azy any amin'ny hafa any ten'Andriamanitra. Salamo 1:4 ka maranako azy dia tsotra ianao zay manaraka an'ity fandarana ity na milaza anao ary fa tsy kristiany ianao tsy te halala zay kristiana sy fivavahana any zany fa ho an'ny mahantra izy ny fitenin'ny olona moa zany fivavahana ho an'ny mahantra dia zao fotsiny teneniko tsy hoe mampitahotra raha tenan'izao fa ny biby tsy mitovy amin'ny olona. Ny biby rehefa maty na izy tonga dia alevina na izy andrahoana anaty rano dia hoan'ny olona fa ny olombelona satria misy fanahy napetraka Andriamanitra ao anatiny dia na ianao zany tsara fanahy dia averin'Andriamanitra any amin'ny fanahinao na miverina any amin'Andriamanitra satria ny fanahy no maha-olona. Ny biby tsy manam-panahy zany fa ny fanahy zay maha-olona dia miverina amin'Andriamanitra raha mahakatoa azy ka matahotra azy miasa mitahotra sy miofotra crainte. Fa raha ny olombelona miziriziry manamafy ny fony hoe za tetsy dia halala an'izany azy dia mety teny ratsy ny fanahy masina mihitsy sasany dia zao ny fanahy ratsy ao anatinao mampiteny ratsy ianao sy mampanao zavatra ratsy io dia zay le hoe zay mamafy ny nofony idinja fahafatesan'ny fanahy ny resako nofo samy mofady rehefa tonga ny fotoanandro hoe tsy maintsy maty ny olona fa ny olona ao amin'ny Kristy maty fotsiny ny vatany fa mbola hitsangana maty izy ary hiakatra ao any an-danitra satria nanao ny sitrapon'Andriamanitra izy matahotra n'Andriamanitra izy dia no zay tahotra n'Andriamanitra ihany dia ajain'Andriamanitra satria mahalala eo masony izy. Fa ho anao kosa zay miziriziry ka manamafy fo dia tonga dia ny fahafatesana na ny helo ny miandry satria Andriamanitra tsy azo vazoazina. Tsy azo vazoazina Andriamanitra zay le matahoran'Andriamanitra. Zay ngamba mitenitra makasitraka antsika rehetra zay mihaino tsara ary misaotra ny ihany koa ny tompon'andraikitra amin'ny fanolorana sy ny fanomezana fidenenana makasitraka antsika rehetra tain'Andriamanitra Daoly na ny nandray tsara na ny mijery mino fa hoavy fotoana tsy maintsy mba handray anjara daoly tsika rehetrarehetra ary mitazona zany dia ho asaintsika daoly migasy rehetra maneran-tany manomboka amintsika kristianina aloha mba homidika an'Andriamanitra ny voninahitra ary mivoaka ny fiangonana koa tsika mba misokatra amina fahitalavitra ohatran'izao na ny radio na ny televizion dia atao hivelatra makany am-paranonantsika satria raifon'Andriamanitra zany an'Andriamanitra ny voninahitra makasitraka. Misaotra ny pasteur, misaotra ny taty Saondra ihany koa tsika mpanaraka mivantana ny fandarana mino fa mbola itoy angamba zao fandarantsika izao satria mety mbola maro ny fanontaniana izay apetraka teo mpanaraka mivantana ho antsika ihany koa izay manaraka hatrany ny televiziona Agape maneran-tany aza misalasala mametraka fanontaniana aza misalasala manoratra amin'ny page ny radio Agape dia izay ihany koa angamba no hoentsika manakatona ny fandaharana androany mino fa misy indray ny lohahevitra izay hoentsika amin'ny herin'ny tahaka izao na ihany koa mbola itoy ny fandaharana fa dia manantena anao sahady ho tonga hatrany indray
afaka miditra mivantana moa tsika efa misy ny mivantana avy aty amin'ny fohy be aza misalasala miditra fa afaka magataka ianao ny lien raha ohatra ka mangetaeta te hiditra avy hatrano mivantana ianao ary miresaka mivantana mihitsy amin'ny fahitalavitra ho antsika hatrany aparantany rehetra satria moa zay televizion nagape maneran-tany ny televizion nagape satria dia miparitaka maneran-tany misy ny hatrany Liban, Koweït, Arabie Saoudite, misy ny hatrany Hong Kong, misy ny hatrany Maurice, hatrany La Réunion, hatrany Belgique, partout dans le monde. Dia tena hoe manentana antsika rehetrarehetra zany aza misalasala ianao raha ohatra ka misy zavatra, misy lohahevitra tianao entina na ihany koa ianao hiditra mivantana, afaka fampizara hevitra etsika, mifampaherentsika indrindra ny ho fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Dia alohany hanomezako ny tompon'andraikitra ho amin'ny famaranana an'izao fotoan'izao dia tsara angamba averintsika vakiana ilay lohahevitra izay nentsika tamin'ny voalohany teo amin'ny Malakiato voalohany eo amin'ny 9:9 ty moa ny lohahevitra izay nentsika teo dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay izy hoe ny zanaka manajany rainy ary ny mpanompo ny tompony, koa raray aho aiza izay azako ary raha tompo aho aiza izay tao atray ho Jehova tompony. Ao anatin'izany dia doniantsika izany tenin'Andriamanitra izany hoe aiza ho aiza mipetrakantsika kristianina amin'izany raray izy aiza izay azany, raha tompo izy aiza izay tao atray, matahotra an'Andriamanitra ve tsika, manaja an'Andriamanitra ve tsika izay milaza, izay mitondra ny anarana maha kristianina tsika, misy tahotra an'Andriamanitra ve tsika, misy haja an'Andriamanitra ve tsika. Dia izay ny fandraisam-panjara dia mamerina hatrany mandra-piaona amintsika tsirairay avy izay mpanaraka tsy tapaka ny televizion nagape maneran-tany ameko hatrany ny Ranadafary Rakotomzafy ny fitenenana ihany koa dia mikopakopa tanana ho antsika rehetra izay mpanaraka ny televizion nagape. Aina makasitraka Ranabavy Chantal niarana nolotra ny fandarana tamiko teto saotra ny vahiny ihany koa tsika izay namaly ny antso niaraka niresadresaka nitafatafa teto misaotra ny mpijery sy ny mpanaraka ny TV Agape rehetra, misaotra ny teknisianina tsy adino ihany koa. Dia ho famaranana amin'ny fotoana dia mangataka satria efa natombotsika tamin'ny vavaka amin'ny fotoana, mangataka lalahy hery manampy ary mba hamarana amin'ny fotoana koa amin'ny vavaka dia tahiny tompo daholo tsika. Mivavaka tsika. I Jesosy Kristy tompo mpanjakanay midera mankalaza anao zay no fahatanterahany izao fotoana izao, mitondra ny lohahevitra izay heverinay, lohahevitra tsara indrindra dia ilay hoe matahora an'Andriamanitra. Dia izany tompo no isaoranay ianao satria totosa soamantsara ary mino zay fa ianao no nitenitety tamin'ny alalanay tsirairay avy. Dia ilaza amin'ny kristianina maneran-tany ianao, indrindra ny malagasy maneran-tany hoe aiza ny hajanao, aiza ny tahotra-nao, fa izay no ilainao amin'ny fampandrosoana ny ambaindain'ny fanjakanao ao amin'ny tsirairay avy aloha, ao amin'ny ankohonana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenena, eo amin'ny eran-tany mihitsy. Mangitakitaka ny tsirairay avy mahita ny horonan-tsary teo sampionany ny fampisehoana ny tsy firarahiana ny anaranao. Mangitakitaka ny kristianina mijery an'ireny sy mijery manodidina azy izay manimbazimba ny anaranao. Mangitakitaka izay tompo ary izany no antony nanaovanay izao famelabelarana, resadresaka, tena hoe fizarana hevitra mitarihan'ny fanamasinao mba ahafahana manaitra sy mampifo ny kristianina malagasy rehetra sy ny eran-tany mihitsy, mba hifo sy hazava tena hoe anao ny asana ny rahanao hoe mitoriny filazantsara ny olombelona rehetra ao anatin'ny fahasahiana, tsy ao anatin'ny tahotra ny olona fa ao anatin'ny tahotra anao Andriamanitra, ka amin'ny fifaliana anao hoe indreto izahay, irao izahay, tario amin'ny fanamasinao, fenoy amin'ny fanamasinao mandrakariva amin'izay rehetra atao mesy izay teneninay, fa tsy misy fahombiazana azonay mihitsy raha tsy miaraka aminao izahay. Fa raha miaraka aminao kosa izahay dia
fandresena miampy fandresena trano ny fiainanay. Tsy fandresena ho fanandratana ny tenanay ko, fa fandresena fanandratana anao, fandresena tena hoe manaiky ho fitaovanao, ho irakiraka ao, fitaovana mahomby eo am-pelantananao. Zany Jesosy ny fandresenay, ny fandresenao ny fandresenay. Misaotra tompo satria anio dia fantatray fa tsy vitsy izahay fa marobe. Anio dia fantatray fa ianao no fanevanay, ianao no mitarika anay amin'izay rehetra ataonay. Anio dia fantatray koa fa zanakao sy asan'ny tananao zay ka adidinao, tsy hisy arombaka anay am-pelantananao satria malala eo masonao zahay. Ankehitriny tompo dia te hampahery rahalahy sy anabavy rehetra eto manafika eto sy nyzay mbola hijery zao zay hoe te hampahery aho hoe ny tompo Andriamanitra anao fa aza matahotra, fa kosa matahorany Jehovah Andriamanitra ao manaja azy fa rainao izy. Tera sy laza Jesosy no atolotra ianao, ary ny fiadananao eo anay tsirairay avy zay manatrika eto dia aoka momba anay mandrakariva ianao. Ny taninao mahery no manodidina anay, ary ireo anjely marobe no miaraka aminay ho hita ny maso fananay amin'izay rehetra ataonay. Alleluia. Amen. 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 Kasitraka rahalahy hery a. Mamerina hatrany ny mandram-potoana ho antsika tsirairay avy, fa tsy adino mampatsiahy antsika izay mpanaraka tsy tapaka izao fandaharana eto amin'ny televiziona Agape maneran-tany izao ny temantsika amin'ny heriny zany izay rahantsika amin'ny ireo mpanompon'Andriamanitra. Misy ny olona invité spécial ihany koa mety misy zay ny temantsika amin'ny heriny moa zany dia mikasika ny amin'ny hoe sekta sa ny fampianaran-diso. Mino fa mahaliana anao sahady zay fampianaran'izay zay no hoentsika amin'ny heriny ka dia efa mampanantena anao sahady fa maro indray ny zavatra ifampizarantsika ao anatin'izay dia mino fa anaraka sahady tsika ny temantsika amin'ny heriny tahaka izao eto indray tsika afaka miditra mivantana amin'ny Zoom ianao afaka manaraka ihany koa ny fandaharana any amin'ny Facebook any amin'ny YouTube ianao dia efa mampanantena anao sahady ny temantsika amin'ny heriny sekta sa fampianaran-diso aminao kopakopa tanana veloma mandra-tera antsika tsirairay avy mpanaraka tsy tapaka ny televiziona Agape maneran-tany. Veloma daholo. Andriamanitra veloma Madagascar.